dia arovokoa ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano. Faharoa, tapeno amin'ny lantotsandry ny vava sy ny orona raha mikohaka na mievina. Atao fahazarana ny tsy mandrora na mandreoaka eny amin'ny tany. Atao fahazarana ihany koa tsy mifandray tanana rehefa mifampiaraba. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana na misy tranga mampiaya dia antsony 910 na 710 amby. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Allo, izy mitsamo salama e. Adongasmbol. Amuan matur. Mifuasar betul mas. Amarai nyandian. Efami pusha kareni masondu. Enechinana. Ni RIVOTRA jekwar langembe. Mami father kelo tuna kiti. Mufa chamedu mufumis. Eva isanando zamufu. Anamborana dita. Anamborana kafe. Hanu gotra kafe. No jutru. Sino ando mat. Selfarira kapti. Reina chumyasa kulinda. Jogo Covine do. RIVOTRA. Senhora, se já estou no Vila, se já estou lá, se Carone, Nula, Fata dos donos RIVOTRA e Tangaret, Inara Neroto, Fata Corona, Tokulina, Fata dos Articano, sem não rovina, Mishula Mid, Aranha não se latra Tuske, aliás. Ganambam latra Tuske, Ganambam latra Famino, Andana Mijerichinju. Maruchinjuna. Sino andana mchirtundu bautunrun. Armananian. Atotra nora timinkuno. Fata totra mnenaran kadadaka rita. You lole kadadaka mitkele nakre. You. Manaona les kadadaka. Rich zone dino. No. Amad krizi. Viska mumbaktai. Rahu kovine. Simarita. Kasisuan sisam bunuan peruka. Lo vasa mian fustro in mana panisa kutelu di vola vuputra mana panisa kutelu yo in anona rivola manil no vera munno fata to don RIVOTRA atto mungkin operasivan fukisti evan fukamisva enonga timbo anraikil Sino fonte ni kuduru no varna deni buza katau no natau sino mantra sishoti danza tisma no satunkt mai tunktra I know oga chiutele no good pafa baragamri utoyova ni vocabulaire chapchuni la jana zan hallelujah amen. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Inona montsy efa entin'ny rivotra e? Tsy nova fandarana. Rivotra tsy miala aminao zany. Ohatran'ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a. Rivotra ahitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava efatra, hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dupont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Rehefa rehefa iny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray. rehefa lasa olona Alasany talata bilaka misy moasa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikiany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zilony, fa tianareo foana e. Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny pandeha taxi be.
le izy le tsy mandeha amin'ny zélone zay mihitsy fa tena reven'ny killa foana mihitsy ndra larisa fa na io volonao io raha tsy fatoronao fa korotanao be reven'ny killa foana io na ty satroka baty raha ohatra hoe mivadika ka aseonao adiradira be ohatra zao reven'ny killa foana io fa satroka ba foana io izy ny olona atao anatin'ny fandarana rivotra indray amin'ny fitsasany zao sady mivantana raha tsy hitanareo dia ao amin'ny pejy RDJ 96.6 FM dia clique j'aime ianao aveo miditra ao amin'ny vondron'ny rivotra iny na tsy miditra ao dia efa misy kely tsy anana mihitsy rehefa miklike le j'aime ianao clique le j'aime tonga dia efa miseho tolotra fotsiny tsy afaka hijerena an'ilay izy fa ny akoatr'izay afaka hijerevana azy daholo rehefa talata sy lakamisy moa izy no mivantana indray amin'ity volana jolay ity ary talata farany koa androany amin'ny volana jolay satria efa valo amin'ny roapolo ny volana jolay roapolo sy roa arivo volana jolay fa le izy io ny olona tato aty tena betsaka mihitsy le hoe tsy mahita tsy mahatadidy tahatsony hoe firy moa androany le firy indray moa androany satria ny antony amin'ireny lefa tsy de mivoaboaka loatra tsony koa nge misy mivoaboaka ihany fa tena hoe fa tsy tadidy tsony mihitsy koa le izy efa miasa be le saina ka le saina io rehefa miasa de tsara mba atao makaina aina izy rehefa mialina fa rehefa diso miasa saina loatra koa ianao de lasa stressé lasa tena stressé be ao anatin'le izy ny zavatra tsikaritra salama ny zavatra tsikaritra nanomboka niny lateny prime ministre tamin'ny alahady iny dia lasa betsaka ny mpivarotra ny vola lasa betsaka ny olona mifamezivezy nohony tamin'le 10 andro taloha anty 10 andro hitsatsika ity zao sokatra ka azo atao misy mivarotra tsy nefanana mafy koa maly angala izy moa tsy hoe service efa tsy tsony indray le izy zany nanomboka ho maly misy andro sika ie miarabantsika rehetrarehetra salama ao ragoty ragoty ao asio haingo ny farazary oatra ao tsara mazavazava atontony ao zao mirabantsika rehetra miraba vatana indray satria fa ny routine ny olana ankehitriny aloha ny tao ao ohatrany tsy de resony aloha ny hoe ahoana ny artiste tsy hita be ihany ahoana miandry an'le olona manao organisation amin'ny internet zany hoe azo anaovana fampisehoana sisisy ho anareo rehetra mahatsiaro andrazafika amin'ny filgody dia misy zavatra be dia be miverina ho atao fahatsiarovana mbola horesahana amin'ny zalahy teknisiana amin'ny filgody satria tamin'ny omaly ny filgody tany am-boalohany dia hojerentsika dia ho tadiavintsika ry le baba hoe tao ry benjaralo bera tao ry afary tao ry misy olona zany mbola tsy fantatra amin'ny feo dia natao le izy apne mbola tsy fantatra le feo le olona dia natao no niveo ny teny le olona kay tena tsy mitovy mahitsy le izy misy ny ramatoa Andriamandrato raha enony angamba dia fienezana fotsiny misy fanjandriamana tena mitarika maleo ray manontolo fa ohatrany mba ho ataontsika angamba ny hoe amin'ny fahafolo taonan'ny filgody le safiry averintsika alefa le izy fa mety ho konokononina eo dia rehefa rapiso manomboka averina ny zay fandehany ny tsy haiko zao ty ohatra hoe le kaskety ty zao ve ohatran'izao sa ohatran'izao zao mety ohatran'izao izy ohatran'ny nasa rankaranka loatra amin'ny spirana izy ohatran'ny daladala raha mandroso izy dia amena aminareo any aloha zany ny fidenena fa le izy misy tsy maintsy mandeha any amin'ny coronavirus kely any sika rehefa miresaka kely le amin'le hoe misokatra le hoe varotra le misokatra sisisa ny faomaofao ihany le izy misy faomaofao kely fa angamba minino fa hovoapetraka reo ny fanontaniana mety tsara momba ny hoe ahoana ny resaka ohatrany hoe mpivarotra restaurant ny kankairy misy ohatrany satria taorianan'ny prime ministre dia ny premier ministre misy ny teny ny maly maly antaniny eo mino fa azo azontsika le fanontaniana hoe raha ny zava-misy ara statistika sy ny aretina miamafy le izy aloha miamafy ny fanekeny badalelan'le resaka hoe mientana le izy ka tokony misy fepetra fanampiny okey iny fa eo amin'le pratika amin'izay mino fa efa natomboka napetraky ngarangidina teo le fanontaniana voalohany iny alty reo kapoty mivotsina eo an'olona reo ry gorodona malama ay le tamin'ny anniversaire ihany reo 17 taona reo to efatra tsy hitana liany ambiny efa nampiasaina ny ambiny amboary atao vilasa ohatra ny emoji amin'ny Facebook
kokoa daholo koa ianareo mba mamaky eto ambany anareo ary anareo ny sary sy ny fitenenana zapotralaty sariko rehefa tsisy ny tena za iny zao vatoy iny ohatrany de atao filamatra ihany ny hoe ametaka masika ihany na de atao anatin'ity toerana ity satria ato ny tena miboka indrindra amin'ny toerana rehetrarehetra zay asana hatramin'izao aloha ary efa nifanarahana hoe ka zay misy mantsy efa nifanarahana hoe tokony olona 5 ihany ny ato farafabetsany isaky ny mandeha ny fandaharana ary dia rehefa isaintsika zao 5 tsika zao rivaka firy tsika zao 5 tsika zao ny fandaharana rehefa talata ohatra zao de mandeha mivantana amin'ny Facebook ary de mahazo mijery an'izany ianareo misy koa moa ny olona zany aloha tsy mahafantatra tsy mahatadidy fa ambatsy ivona le izy fa talata sy alakamisy tany amboalohany de talata sy zoma le izy io ary de taty-arina niova le izy de lasa hoe talata sy alakamisy indray no mandeha mivantana amin'ny canal firme sy amin'ny YouTube le amin'ny le izy mandeha mivantana foana sanandro amin'ny radio amin'ny canal plus ny radio fa tsy andeha hijery télé nareo de canal plus ny jerenareo de hoe aiza izy canal firme mahazo anareo tsy sary eo feo fotsiny ka feo fotsiny le amin'ny 339 ie ny fijerenan'izy ty amin'ny alalan'ny Facebook dia ny RDJ page Facebook RDJ 96.6 FM zay raha ohatra ka Facebook fa mandeha mivantana ihany koa le izy amin'ny alalan'ny YouTube RDJ FM 96.6 raha ohatra ka te afantatra ianareo hoe ambava izany volanay afahanay manao an'izany direct zany avy any amin'ny orange ny mipanoana ny fandarana ary ny galana ihany koa manoana ny fandarana ary de isorana anareo mpanoana reny satria reny miantoka an'ireny fandefasana an'ireny mivantana ireny ary ny mpiasa de miasa hatramin'ny 2 ora atoandro ny mpiasa rehetra mihitsy fa tsy miantoka ny fitaterana ny bus fa samy miantoka ny azy ny orinasa tsirairay avy zay ny fanamariana tsara apetraka ny mpiasa rehetra fa omalitsika ohatrany tsy tena nironana akany amin'ny hoe ny karazana asa rehetrarehetra fa tohatrany resatsika hoe reo varotra sy asa ilaina ihany no tokony miasa fa nareo tsisy ilana azy ara mesa daholo hatramin'ny ray ka mila mitady voly sarotra be moa le tenenany hoe tsisy ilana azy na ireo de tsy essentiel tenen'izay aho maly tsisy asa tsisy ilana azy zany fa misy ilana azy daholo ny asa rehetrarehetra ary de mbola veriny zay androany mahazo miasa daholo ny olona rehetrarehetra hatramin'ny 2 ora tolakandro ny fiara fitaterana kosa de hatramin'ny 3 ora tolakandro ny fiara fitaterana io tsy hoe fitateram-bahoaka afotsiny ny bus aloha zany de fa tsy misy tsisika fa ny fitaterana zay antohan'ny orinasa iasana de hatramin'ny 3 ora ianareo no afaka mivezivezy personnel moa ny filaza azy no afaka mivezivezy ianareo hatramin'ny 3 ora manatitra ny mpiasa any an-tranony any am'izay tokony isy azy ihany mety ho sarotra ihany angamba ho an'ny sasany hoe tonga de tokantranony fa hatramina toerana anankiray zay tsy mampetipety sy resan'ny be so maro satria maro koa raha fransy le olona taterina amin'ireny ianona mbola aterina reanana de ianona ndray rehefa avy eo fa tsy alavitra aloha matetika ny ateriny hatramin'ny ohatrany hatramin'ny planety zany miasa misokatra ry Francis misokatra daholo ka misokatra coiffure koa misokatra misokatra hatramin'ny coiffure satria misokatra ko ny planety tsy sokatra ny gardien manao ny asa ny sécurité koa ohatra zany samy manao daholo ny mpitandro filaminana moa de tsy an-daniny manao ny ataony ihany koa satria ny olona rehetrarehetra zay tratra tsy manao masika aloha hatreto dia foana ka de ohatrany dera sy laza be mihitsy no an'ny polisy maly fa nazo anakenina na voaka télé mihitsy vao maraina zao ry zareo efa tetsy amin'ny posara tetsy efa feno ny zareo mihitsy teto ohatrany be olona mitangorongorona tsy fantako hoe nisy inona teo vao maraina teo olona mitaraina hoe tsy azo avela mivarotra zay ve le mpivarotra koa fahitako hoe satria mitondra entana mandehandeha izy de miala eo le polisy de miverina kely ndray le mpitandro filaminana vao maraina teo ary indray ngamba tsisy fandraisany am'le resaka coronavirus ndray iny fa ny fandaminana eo anivon'ny tanàna Antananarivo ndray izy raha tsy diso le mpivarotra amoron-dalana tsy avela hivarotra fa tsy anaty tsena koa mihitsy le izy ary raotany commune urbaine Antananarivo mihitsy le izy zarany ary misy an'ity hetsika hoe coronavirus ty anaovana ny fanentanana isan-karazany sy fandrarana ny olona tsy hanara-dalàna fandrarana ny olona tsy hanara-dalàna double négative zay raikitra anay manko ny adefitra am'izany am'izao hoe tena vela de teo zao hoe am'izao fotoana zao mihitsy ve no
ampiariny zany lalàna zany. Mariny zany le baba. Satria dia amin'ny fotoana manahoana iny zany tsy asiana adihevitra ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra. Zay le adihevitra. Asiana adihevitra de misy adihevitra foana. Zany hoe rehefa tsy manara-dalàna ianao zany de tsy manara-dalàna. Ka maninona zahay no tokony anara-dalàna rehefa am'izao fotoana zao. Aleo raha samy tsy anara-dalàna ihany a. Zany ny ao an-tsain'le olona zany satria normal le tsy ara-dalàna aminy. Ka am'izao fotoana zao ndray ve norarana le tsy ara-dalàna anay. Fa misy toerana ho anazy ve aloha e. Tsy fantany aloha hoe inona le ara-dalàna. Zao mantsy ny zavatra ho an-tsain'ny olona. Efa nifamaly an'zany, nifamaly tao anatin'ny hafaliana fa tsy hoe nifamaly tao anatin'ny ady akory. Za zao tato ambany tato. Nifampiresaka tamin'ireo mpivarotra amoron-dalana reo amoron-dalana reo reo mivarotra boxer, ceinture, t-shirt reo. Resadresaka teo zay de fampiady-hevitra teo mafy mihitsiny. Tsisy niakatra ny feo fa samy naneo ny heviny. De hoy za hoe ianareo ve nefa hoe mahafantatra hoe tsy ara-dalàna io asa ataonareo io. Ie mahafantatra zay fa zay ne tsisy atao afa-tsy ty. Aiza kosa ary zay no ivelole. Ka afaka miteny ane zany hoa ny mpamaky trano hoe andeha hamaky trano fa tsy ara-dalàna ty fa fantako fa tena tsy azo atao fa maky trano fa tsisy azo atao afa-tsy ty ary hitariko le izy. Ohatr'izay mihitsy fanazavako azy tao. Zahay artiste tena mikaikaika mafy amin'ny pirate. De rehefa rofona ny CD pirate. Moa tafiditra anatin'ny asany hoe halatra. Zay any hoany antarako an'izy matsy. Rehefa rofony ny polisy sy ny mpitandro filaminana ny CD pirate. Ny CD pirate tafiditra ao anatin'io ny MP3 tafiditra ao anatin'io ny web na CD vidéo io na CD audio zay tsy ara-dalàna daholo. De zao foana tsy maintsy feo miakatra avy any hoe ka tsisy atao ary zaiky. Mba leo ne mba varibaritra kely an'ity. Halatra ne tompoko io ataonareo hoe tsy ara-dalàna ne hoe rehefa tsy ara-dalàna de mitovy daholo ny tsy ara-dalàna rehetrarehetra. Fa tsisy hoe misy tsy ara-dalàna mba azo le ferina, misy tsy ara-dalàna tena tsy izy mihitsy. Fa rehefa tsy ara-dalàna rehefa tsy ara-dalàna de tsy ara-dalàna. Rehefa halatra de halatra. Fa marina zany. Fa efa nanoro ve nareo hoe zao no tokony atao? Fa ahoana no lazainao hoe zahay? Ohatra le pirate Fio mihitsy mibaba makany am'izao tsy zahay mihitsy le izy ka. Fa hoy efa naty famonkao tsy mbola misy olona nanoro ve? Tsy azo atao no mamaky trano. Ka manoro ve ny olona vaky trano hoe zao no atao. Zao manko ny tiako apetraka hitany. Tsy azo atao no mamono olona de tsy azo atao fa tsy hoe te hamono olona ka ahoana fomba ataoko zany fa te hamono olona. Le mpivarotra amoron-dalana manko zao no tiako resana tsy manaiky an'ireny tsy tena tezitra mihitsy rehefa mandalo amin'ny lalana satria le lalana tokony andehanako fa ny zany zao izy esorina manararoatra am'izao fa ny tiako fantaniana tiako apetraka fotsiny hoe efa misy toerana natokana ho an'ny zareo ve zao zany hoe tsy mivarotra fotsiny zay fotsiny. Tsy mivarotra mitadiava zavatra hafa atao satria zao tsy ara-dalàna ny varotany teo ka noho izany aza tadiavana ny vahaolana ho an'ny tsy ara-dalàna. Tsy ara-dalàna no mamono olona, tsy ara-dalàna manala zaza. Rehefa ohatra kosa hoe fivarotana tadiavana zavatra hafa atao. Fidiram-bolana ane Francis de tokony mivarotra tany amin'izay nivarotany tany izy aloha. Manome sosikevitra ny fanjakana sosikevitra omenika. Sosikevitra omena ary misy vahaolana apetrany hoe aria eto misy toerana anankiray afaka hivarotanareo fa eo tsy mety. Tamin'ny fotoana mialohan'ny hipetrahany teo no tokony naroso zay vahaolana zay fa efa consommé le acte ho iny fitenin zareo mpahay lalàna. Efa nataony le ara-dalàna. Miala tsiny am'le fomba fiteny. Efa nataony le tsy ara-dalàna. Efa nataony le zavatra. Noho izany tsy misy. Alice ho ny ora Francis la tsy manara-dalàna rehetra hitadiavana vahaolana. Hoe Francis ohatra hoe Francis mivarotra de zay ny apetraky ny olona Francis hoe fa zay mihitsy le ara-dalàna de tsy manaiky fa rehefa tsy ara-dalàna manaiky. De tokony manaiky. Ka rehefa mpiara-le lalàna koa zany tsy tokony asiana sentiment koa zany le izy fa rehefa hoe tsy ara-dalàna de tsy ara-dalàna. Tsy manko olona miteny an'izay vona ka zay nge niasa tamin'ny zona zao de lasa tsisy atao tsony zay de lasa zao ny faranay. Andraso aloha ka mipetraka koa eo amin'ny placen'ny artiste. Za tsy mipetraka amin'ny placen'ny artiste. Fa faran'izay manirikiry mihitsy faran'izay manirikiry mihitsy mahita ny CD-ako amidy ery na tsy amidy fa ao anaty ordinateur le bandio misy hirako anankiroa na ray na sketchako tena sketch tena mahasarotana amidiny amin'izay olona mandalo eo sao de hanao MP3 ianao ary zato mampiditra hira anankiray tsy meny anany ariary halatra ane zany fa rehefa teneninao aminazy eo le izy toute proportion gardée ny fitenen zany hoe samy manana ny échelle-ny ny zavatra rehetra eo amin'ny lafiny artiste zay no atao hoe halatra
fa eo amin'ny lafiny fandaminana an-tanan-dehibe zay no atao hoe halatra rehefa tsy ara-dalàna de tsy ara-dalàna kosa fa tsy hoe kory hoe nampalahelo reto olona ireto any am'izay nampalahelo azy no hitadiavana vahaolana nahoana izy no voaroaka tany amin'ny zone franche ary tokony hitadiavana vahaolana hoe ina no ataon'ireo mpiasa rehetra izay voaroaka tamin'ny zone franche ohatra zany a ina no atao amin'ny olona rehetra indrindra fa ny chômeur indrindra fa ny tsy misy atao indrindra fa reo manana diplôma kanefa tsy tojoan'ilay asa ataony inona vahaolana am'zany politika mpanjakana izany ary lay fanjakana iharan'le izy tsy teo le izy no mipotra fa efa tany aloha tany efa amapolo taonany maro ane io problème io tsy voazao roapolo mihitsy tsy roapolo efa nihoatra an'izany efa ela ary tadedio fa io olana amoron-dalana no resantsika mbola misy olana hafa koatran'izany ny fiarahamonina malagasy fa ny fivarotana amoron-dalana tsy olan'ny fitondram-panjakana malagasy irery any efa mba atao am'izao Paris zao ny tena fa tena misy manao sakasy voalavo ohatran'io mihitsy ao Paris reny misy ny tena hoe misy hoe fitoeram-pivarotana hoe Montreuil io misy fitoeram-pivarotana ara-dalàna fa misy tsy ara-dalàna eo akaiky ny rond-point fa ataon'zareo ao anatina karazana lambahoany ny zavatra amidiny de velabelariny amin'ny tany eo vao tonga amin'ny polisy aorony iny lambahoany iny de rasy izy mitsoka mitovy amin'io eran'izao tontolo zao zany hoe mila vahaolana goavambe hatrany amin'ny fotony mihitsy io fa raha izany hoe amena toerana zany tsy vahaolana koa iny le amena toerany sady rehefa anizany rera zay fa tsy hitany olona zay aty zay mihitsy le olona tsy hitany olona zay aty fa loha zay eo amoron-dalana io any tadedio fa efa firofiry mony raha ohatra hoe fanomena izy de efa nandalo tam'izao namontana zao va ianareo fa misy tsena mahafinaritra amin'io namontana io fa betsaka lavitra ny olona amoron-dalana no ny ao anatiny akabetsahan'ny tsena eto Antananarivo aloha ohatra zany ny eto Antananarivo aloha ny tena andoarany fotsy koa de ohatra zany ohatran'izany fa andravoangy io ary le izy ny omena tsiny anisan'ny omena tsiny mitovy ny tsiny omena azy ny mpividy sy ny mpivarotra satria ny akabeazan'ny mpividy koa vao miala amin'ny taxi be de ondorany fotsy tenany keo izy tsy andeha ivily analadala tena ivily maka ohatsenao fa iny amoron-dalana andehanany odiny amin'ny ividianany ala be le mpivarotra ohatra ka hoe eto zay no eo mako ny tiako tenena tsika mako misy toerana voatokana fa tsika mpividy koa tsy miditra any anatiny any satria aty ivelany ety misy de tsika koa tokony hoe aliany anatiny fa ohatra anahy zao tsy tian'ireo fa misy fotoana misy pataloha tsara be soro koa nefa za de mpividy zavatra eo za mividy zavatra ane za miresaka am'zareo miresaka ampatsorana ho a le tamin'ny tato ambany-dato tsy misy fiakaram-peo tsy miady fa de mifampiady hevitra somatsara eo mihitsy zany mividy zavatra eo ataoko ahoana moko misy zavatra mahafinaritra anako mora le izy fa tsy manao ara-dalàna le fa kosa Francis adidiny mpitondra fanjakana io kosa hoe tsy hoe efa mampolo taona le izy fa rehefa mandray andraikitra kosa anao hoe analana zareo tokony manome vahaolana ihany kosa aloha ianao io izy io zao no hitan'io zao na asory le izy aloha de mety hiteny izy hoe arina reo no mivarotra na arina reo no mivarotra mety hoa fa raha izao fandehan-javatra zao tsy tafiditra ao anatina tsena mihitsy ary tsy ho tafiditra raha ireo isan'olona be de be reo betsaka an'ireo mpivarotra amoron-dalana reo betsaka an'ireo ary ny tena mba efa nieritreritra hoe mba tany mba mandroso zao Afrika Atsimo zao ohatra no ny tonga tany ny tena fa feno an'ireo mpivarotra ohatran'ireo nefa io Afrika Atsimo no anisan'ny firenendehibe aty Afrika io no firenena mandroso indrindra zay eritreretana fa tena tany ohatrany efa Europeana mihitsy ny ao anatiny ao fa saingy de mbola ohatran'ireo mitovy daholo zany ny olana rehetrarehetra na ireo mpivarotra anelakela automobile reny azy de feno an'ireny ao amin'io Afrika Atsimo ao amin'le hoe Johannesburg zao noho izany ho sarotra io fa ny fandraisana anjara ny fandraisana andraikitra zay ho ataon'ny fitondram-panjakana eo tsy maintsy misy tsininy avokoa na iza mpitondra fanjakana na iza mpitondra fanjakana eo ka hoe hanao zavatra anankiray hoe andao zao no atao de maninona zao no io no atao fa tsy itsy ka sarotra be le anaovana an'le itsy fa ito aloha zao no azo atao aloha mandrapa de iresaka momba ny zavatra hafa tsika rehefa aveo fa satria nahita tele manao nareo raha tena enzany nahita tele maleriva fa tena tsendratsendra ny zapo kely 10 minitra sisa de tapitra le fandaharana avy any la réunion le izy ary fantarana momba ny la vanille le izy ary ny détahan'ilay réunion mihitsy fa de niazy ny la vanille tsara indrindra eran-tany
satria de misy mivarotra eny an-tsena any Saint-Paul amidiny 1200 € ny raiky lao amilay vanille ny zareo. Ireny raha Francis le tonga le teneniny la hoe aza midedaka amin'ny any tena. Zany no ataony zareo midedaka amin'ny azy izy. Fa kelikely izy ambony kakao de iteny koa izy azy ny kakao tsara indrindra eto hita ambonin'ny tany. Fa izy izay olona ny teny dedaka Vetala zay mbola tsy tany Asambavy zay olona zay. Mbola tsy tany Antala izy. Ny taux de vanilline ny lazainy fa ary lazainy fa mbola hoe confidentiel hozy izy. Satria raha ohatra ka fantatra zao tontolo zao zany de mety irona makany izy. Ny volume ny abetsakany iny no mahatonga ny Sambava atao hoe triangle de la vanille, ny any Savary. Ny abetsany sy ny taux de vanilline ihany koa. De ny kalitaony koa. Ny kalitao moa le taux de vanilline. Fa ny taux de vanilline ny zareo zany mety ambony satria izy manana le tany volkanika an'ireny mety zay angamba. Manino? Miditra fahafiry ala zao? Fantanina tsy haiko raha misy mahavalina. Zany mahavaly azy. Bobo mahavaly. Misokatra le maly ako nandalo teo amin'ny fanaovana visa. Tena misy olona vraky be mihitsy de za moa zany tsy ny zavatra hafa nataoko fa tsy navita nanontany hoe visa manahoana ao amin'ny PLS io tsara tare Larissa. Zany manontany hoe ohatrany ahoana efa misy vol andasa hoe mandroso miverina sy ny sisa ohatrany ahoana. Zany hoe ny miteritra amin'ny fepetra sy ny pratika tsy tena mifanaraka tsara ny fepetra sy ny pratika de dikan'izany de izao mila saina mahay mandinika ny zava-misy zany tsika aloha ny tsirairay rehetrarehetra sy ny sisa satria raha ohatran'izay le resaka le nataoko teo zay amin'ny fizotrany telo herinandro talohan'ny alahady teo de lasa misy zavatra misokatra sy alefa fa ny anany tena mbola fanontaniana tiako iakarany asa ny rivotra afaka mampakatra an'izany réquisition sy sisa sy ny tsako hainao ny mahazo miakatra ty orinasa lehibe manahoana sy manahoana ny fiodin'ny orinasa de jerena eo amin'ny sisiny eo ny vola frantsay sy ny vola européenne euro zay efa 570,000 de ny vola raha ohatra zao misy cabaret tokony natao, raha ohatra misy mariage tokony natao, raha ohatra misy entana tokony vidina, raha ohatra misy entana tokony namidy fa tsisy reo de makaiza le vola tam'le vaingam-bola talohan'ny confinement de rehefa aveo misy mijanona any amin'ny banky misy mijanona any banky doro misy mijanona ho lasa entana ny fanazavana zay tena ilaina amin'izao satria ekena fa maro ny zavatra tena mahavariana sy mahasahirana atsika fa za efa niteny hatrany amboloana eny fanampiana ny tena sahirana anjarany tompona ndraiky to mahita an'izay anjarany fokotany manampy momba an'izay zay mbola tsy tena mahafapo momba le izy tsy injo hoe tosika fameno sy ny sisa de mbola andrasana ny ambony de ok zay aloha fa defa pibaka iny okay Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Bledi lait croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Bledi lait croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Bledi lait croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. Écoute chérie, ce soir, c'est soirée basket à la maison avec Iri. Hein? Comment ça? Mais pas question qu'ils viennent ici, il y a le couvre-feu. T'inquiète mon cœur, j'ai tout prévu. Qu'est-ce que tu mijotes encore? La technologie mon cœur, la technologie. Allô, Iri? Ça y est, je suis prêt. Mets le haut-parleur de ton côté. La distance peut nous apporter du bon. Et grâce à B10 000, vous pouvez rester en audio ou en vidéo avec vos proches. Profitez de plus de 6 heures d'appel, de 200 SMS et de 300 mégaoctets offerts en bonus pour 10 000 arrières. Appelez le 224 étoile 30 étoile 1. Offre valable jusqu'au 21 août 2020. Orange.
Canal Plus, Naïza Naïza et Madagascar. RDJ amin'ny Val Maraina. Tompoko lasy tompoko vavy tonga soma tsara eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika mpiaino ny RDJ. Anterinary ny arahaba ho antsika rehetra mpiaino amin'izao andro talata fa 20 ny volana Jolay taona 2024 izao ary asaina mpanajana isika hanaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Natratra enina indray ireo namony ainy araka ny antotanisana voaka ny CCO omaly alatsinainy 17 ny volana Jolay taona 2024. Natratra 570 ireo tranga vaovao ka ny 720 amin'ireo dia eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Araka ny voalaza ny profesora Hanta Volotina dia mahatratra 170 zao no maty teto amintsika ary efa manakaiky ny ray alina izany hoe 707 ireo efa nitondra ny coronavirus ary mbola misy ireo tsabona hatramin'izao. Nisy 770 no sitana raha ny omaly ny resana. Mitsinjara toy izao kosa ary ireo marary vaovao hatramin'ny omaly ireo 720 faritra Analamanga, 10 ao amin'ny faritra Boeny, 5 ao amin'ny faritra Sava, 2 amin'ny 50 ao amin'ny faritra Loatra Mangoro, 3 ao amin'ny faritra Itasy, 3 faritra Tsimotsinanana, 7 faritra Diana, 1 ao amin'ny faritra Sofia, 3 ao amin'ny faritra Nalanjorofo, 720 ao Bongolava, 1 faritra Orombe ary tsy voafaritra mazava kosa ny 3 ambiny. Fa nisy ny fanambarana nataon'ny ministra ny industrie ny varotra ary ny asa tanana momba ny fepetra ao anatin'ny 2 herinandro manaraka nanomboka hatramin'ny omaly zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Afaka miasa avokoa ny sehatr'asa rehetra eto amin'ny faritra Analamanga. Mifarana amin'ny 2 ora tolakandro ny asa rehetra. Antony mazava tsara ihany no ivoahana ny trano. Tsy maintsy manaraka an'ireo fepetra ara-pahasalamana ny rehetra, hisy ny fanaraha-maso entitra ary mbola mihatra ny tsy fiasan'ny fitateram-bahoaka lehibe toy ny bus zany. Andraikitry ny mpampiasa ny mijery ny fitaterana ho an'ireo mpiasa ao aminy ho an'ny sehatra ny tsy miankina amin'ny fanjakana ary zany dia tokony manaraka ny zon'ny mpiasa. Mbola nanambara ihany koa raha matoa ministra fa tsy maintsy apetraka isaky ny toeram-piasana ny protocole sanitaire. Mbola manakery hatrany ny service strict minimum eny amin'ny toeram-piasana rehetra. Atao ny fanadiovana ny toeram-piasana ary tsy maintsy tanterahana izany. Ny orinasa afakaba dia mijery ireo mpiasa mipetraka eo akaiky ny toeram-piasana ka afaka mandeha tongotra manao ny service minimum. Ny ministeran'ny industrie, ny varotra ary ny asa tanana sy ny ministeran'ny asa dia miara-miasa akaiky amin'ny fanaraha-maso momba ny fanajan'ny orinasa rehetra ireo fepetra napetraka ireo. Manentana hatrany ny avy eo anivon'ny ministeran'ny industrie ny varotra ary ny asa tanana amin'ny fitohizan'ny fandrindrana ny fomba fiasa na ny télétravail sy ny fanaovana ny livraison ho an'ny sakafo. Ireo fepetra ireo dia napetraka entina mitsinjo ny mpampiasa ary miaro ny zon'ny mpanjifa, miaro ny zon'ny mpiasa. Hoy hatrany ireo ministera anankiroa ireo hatramin'ny omaly. Fa nitondra fanampiana ara-pitaovana entina hiatrehana ny Covid-19 ho an'ny CHU Tanambao voalohany ao Antsiranana ny président de République sy Ramatoavady Omaly. Anisan'izany ny radiologie numérika, eo ihany koa ireo fitaovana mpanome oxygène miampy ireo fanafody sy fitaovana fiarovana ho an'ny mpitsabo ary ny fitaovana fitiliana. Nanome toromarika ihany koa ny président de République Rajoelina ny amin'ny tandrovana ireo fitaovana ireo hanampiana ny vahoaka n'Antsiranana manontolo amin'ny fitsaboana ireo marary. Nahazo tampokarama ihany koa
ireo mpitsabo sy ny mpiasa amin'ny fahasalamana eo amin'ny toerana ho fanamariana ny fahavononan'izy ireo ary fahavonona ihany koa aty amin'ny ankilany fitondram-panjakana. Fa nanombohan'izy ireo ny fitsidiana nanan-tsiranana tamin'ino mariny dia ny fanatanterahana ny lanonana famindrana fahefana teo amin'ny lehiben'ny faritra mpisolotoerana sy ny governora notendrena ho an'ny faritra izay vaovao Andriamatoa Daodo Arona Marsiky. Tsy ho diso anjara amin'ny fisitrahana ny asa fampandrosoana ny faritra Diana hoy ny président de république. Iara-dalana ny fitondram-panjakana sy ireo vondrom-bahoaka hitsinja ara-pahefana natateraka ireo tetikasa sy fampandrosoana miainga eny fotony ary izany dia netiny nanazavana ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny. No mafisiny ihany koa fa fanamby efa napetraka ary tsy maintsy ho tanterahana ireo fotodrafitrasa rehetra ho tanterahana amin'izao fotoana izao amin'ny faritra Diana toy ny lalana mampitoy Anambilobe Vaoemara, ny lalana mampitoy Nambanja sy Antsiranana ary ireo trano fianarana manaraka ny fenitra sy ny tokony ho izy. Fa raha ny tao Nosy be kosa dia fantatra fa nisy ny fanazavana fa mbola vitsy ny salanisan'ireo tratra ny aretina Covid-19 ao Nosy be. Noho izany indrindra no nanambarany ny président de république fa mila fifehezana avy hatrany ny fiombon'ny aretina sanatria. Tahaka ny tao Mahajanga dia nitondra fanampiana ara-pitaovana ho an'ny hôpitaly ny président de république eo ny fanomezana ireo fitaovana izay mpahizara sy mpanome oxygène, eo ihany koa ny fanafody isan-karazany, ny fitaovana fiarovana ho an'ny mpitsabo, eo ny fitaovana fanaovana ny fitiliana. Raha nahita ny tsy fahampiana sy ny fahanteran'ny fitaovana tao amin'ity hôpitaly tao Nosy be ity ny président de république dia nanambara fa hisy ny radiographie numérique sy ambulance omena izany hôpitaly izany. Mazava fa mbola nisy ihany koa ny fanomezana ny tambo-karama natokana ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana efa nampanantenainy ny président de république tamin'ireo toerana maromaro notsidihany tao anatin'ny farany herinandro zay. Fa mety kosa ny fidinana ifotony ataon'ny teknisianina sampana rano-sahana ny fahasalamana sy ny tontolo iainana ijerena manokana ny fampiarana amin'ny fepetra fisoroana amin'ny valanaretina sy ny fitantanana ny fako eny amin'ny tobim-pahasalamana eto amin'ny faritra Analamanga. Voatsidika ny herinandro lasa teo anelanela ny 20 ka hatramin'ny 4 volana Jolay ny CSB2 Andorany Fotsy, ny CSB2 ao Tanjombato, ny CSB2 Ambohimagnakely, ny CSB2 Atsamamy, ny CSB2 Andraisoro, ny tao Ambohimanambola, ny klinika malaza ary ny centre médico-social atao Andraisoro. Hitantaratra fa miabetsaka ny fako mety ampidi-doza vokatry ny fahabetsahan'ny olona izay manarinary foana ireny fitaovana eo momba ny fahasalamana ireny rehefa tsy ampiasaina intsony. Tsy maintsy fehezina amin'ny ankapobeny ny fitantanana ny fako, tsapa ihany koa fa tsy maraka ireo fitaovam-piarovana sy ny ranom-panafody fanadiovana noho ny fitombony asa. Irariana ny amafy ny fomba fanaovana izany rehetra izany amin'ny fanadiovana ary izay indrindra ny anaovana ny fiaraha-miasa rehetra. Izao fidinana ifotony izao dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ny lamina sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny tetikasa antsoina hoe fafy izay tohanan'ny banky iraisampirenena. Ary farany noho ny fiara-miasa misy eo amin'ny Star sy ny commune Antananarivo renivohitra dia nanolotra ny anjara birikiny ny orinasa Star ho fiaraha-mientana hiatrehana ny valanaretina coronavirus. Miatrika izany isika ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana amin'ny andavanandro dia mpiasan'ny commune maro no miatrika mivantana ny valanaretina ary dia ho fanohanana azy ireo, ho fiarovana azy ireo amin'ny fahasalamany dia nanolotra fitaovana fitiliana TDR mitentina hatrany amin'ny €1 na hatrany amin'ny 3.7 miliara ariary ny Star. Araka ny politika RSE dia zava-dita lehibe no nataon'ny Star ao anatin'izany sehatra izany. Ny zoma 4 volana Jolay no tanterahana tao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny fanaovana soni ny fiaraha-miasa teo amin'ny Star sy ny commune Antananarivo renivohitra ary no tanterahan'ny tale general Star sy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. No mafisy ny tale general Star tamin'izany ny zava-dehibe ho an'ity orinasa ity amin'ny fandraisana ndraikitra amin'ny fifanampiana eo amin'ny toedrara tahaka izao. Nanamafy kosa tezekilany ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra fa tsy santatra sy fanomezana fotsiny ihany ny fanampiana toy izao fa mitohy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny Star sy ny commune Antananarivo renivohitra.
Faranatsika eo indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ, ny fotoanatsika manaraka toy ny mazatra ihany afaka adiny roa mandrapiresaka vetivety ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Seria leo be rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao. Alléluia de Handel. Alléluia. Alléluia de ani Handel zany Handel. Alléluia. Zany hoe ny Alléluia de Handel ve? Any Handel zany. Alléluia ny Handel sa tsy moro baba le Alléluia. Misy Alléluia be be mantsy. Jerena mihitsy ave. Any olo Alléluia tena alo tena tadidiko foana isaky miainga de ny Alléluia ny Mr Bean. Alléluia. 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 Ya. Lasa no foana ny aly. Ny resaka ny afaratsika teo isorana ny rambelo aloha na izanatsany ara napita an'izay vaovao zay mandravona an'ireo vaovao rehetrarehetra zay nisongadina tamin'iny andro omaly iny teo ny fitsidian'ny filoham-pirenena ny tany Mahajanga sy ny tany Tsiranga Vinarse Fakomaly nga mahazo mivoaka amin'ny faritra Antananarivo. Mahazo izy fa tsy izy filoham-pirenena ka zay ny tiako lazainao. Filoham-pirenena nga voan'ny coronavirus izy iny tsy mitondra fa ianao mitondra l'izy mamindra ny aminy talemo ary lay pamily an'le malikoptera le mitondra malikoptera ve désinfecté le bloqué hélicoptère. Ya. Ny olona matin'ny coronavirus omaly nindao sy ny fahafatesany lavo ny coronavirus ny olona lavo ny coronavirus omaly nambara tamin'ny tarehimarika omaly dia anakenina tsy omaly zany io dikan'izany fa afaka omaly fa omaly izy no nivoaka ny antotanisa moa ina ny fiantsonareo an'izy iny rehefa any an-trano atotanisa nenay zay eo pisakafoanana mihitsy matetika eo pisakafoanana antotanisa misy aloha le sakafo aloha fa atao mafimafy antotanisa anjanoko mety ny sakafoko ny zava-dehibe mihitsy ny antotanisa amin'ny olona rehetra indrindra fa ny eo aminay asitoritérole lampiana antotanisa fa rehefa tena antanina am'izay hoe firy moa ny isan'ny olona sitrany afiry ny isan'ny olona vaovaovoany le am'le maty any ohatra tsy vera iny olona tsony le sitrana asa le hoe firy ndray mivo maty efa lasa tsy veriny ano any amin'ny 90 mahery moa tsika zao ny olona maty ny olona ndosiny fahafatesany lavony anoanika misy vola sotro rano kely vetivety aloha vetivety sotrony ranonao ya izany rehetrarehetra zany midika fa mandady ihany le trampo moa zany satria ny trambo tamin'ny malagasy de biby ratsy mandady ambany fa tsy fantatra na mba hitan'ny trambo ihany ve le virus rehefa latsaka amin'ny tany fa enjakenjana any izy tia tokony hitany misy aloha zany ny olona niova fisainana sy niova fo taorinany na inony fa maty ihanina zay tsy eritreretiny ho fatin'lay coronavirus tonga saina satria ahoana ny fahitana ohatra ny ministra ny fampianarana nanao fanambarana ihany keo na tonga saina ny maro ihany keo ohatry tena misy izy zany ary hatramin'izao de mbola misy ny milaza fa tsisy an'izany fanakorontanana saim-bahoaka le izy fa ny firenena ve zany aminao tsy iodina tsy asa fa de hoe misy an'io virus io foronina de tsy miasa ny olona ohatrany tsy possible letsy le izy fa de fa mba ela loatra kosa raha tany amin'ny volana mars tsika nanomboka bolsan'ireo lension'lay le tsy hoe ho tsotratra ny hoe tratra ihany koa izy tsy de ny raharahany izy io tamin'ny voalohany antotanisa isan'andro le ndresany ka lasa ohatrany sakafo ny isan'andro iny de tsy rarahany fa misy olona mbola tsy mino ihany hoe misy an'izany manaraka le izy isan'andro aloha ka tsy fantako ny any tokantrano ako manaraka andraisana fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainana satria le izy io ny tokony arahana ihany keo ny fivoaran'le izy maneran-tany satria am'izao aloha zany eran'izao tontolo zao de to ohatrany lasa miverina daholo indray reo laza fa hoe fa lasa le izy ny ao Chine zao raha tsy diso misy 120 sa 170 indray
tratran'ilay coronavirus many tratrany fa tsy hoe maty akory tratran'ilay coronavirus tamin'ny tarehimarika navoakandrareo omaly io tarehimarika io no be indrindra taorinan'ny fanambarandrareo fa nandresin'ny coronavirus izy tamin'ny volana avrily zany hoe rehefa lasa zany coronavirus tamin'ny volana avrily teo dia netsinisy fa niakatra indray izy zao nanomboka tamin'ity volana jolay tsy efa arivo mahery ndray zao nitratra tao am'zareo taorinan'lay déconfinement zareo efa miakatra tsy fantatry ny tena total efa mahery ny arivo zay ka de teo moa zany nanaitra ny sain'ny zao tontolo zao satria nilaza zao ny frantsay hoe tsisy tsony aty aminay vita fa indrisy fa nisy arivo be zao mille de mahery ny mille izy zay malo sy fakomaly satria tamin'ny sabotsy zay tarehimarika mille zay ao anatin'ny ray andro zay mille zay ka tsy fantatra zany hoe tafakatra firy izy zao ny raha frantsa manokana i Chine tsy haiko nanahoana i États-Unis tananlarana voalohany am'izao ary 7 alina ny isan'ny maty i Meksika zao na de larana fahatelo azy izy sa larana fahafiry izy ao Amerika Atsimo ao satria Brezila no mitana larana faharoa ny Meksika 440 44,000 ny maty isan'ny maty zany mbola tena midangadangana daholo ny isan'ny maty rehetrarehetra ary izy tia tsy misy firenena tsy mitondra faisana ny mitondra faisana tsy eo am'le hoe isan'ny olona maty ny eo amin'ny hoe isan'ny olona mitondra ny otrikaretina ny eo am'le hoe fikaikehana amin'ny misy tsy eo am'le hoe resaka fiboana de miena daholo ny fidiram-bolany tsirairay avy era-tany io fa be de be ny fitondram-panjakana aozongozony izy ty satria tsy maintsy menimenina ny vahoaka hoe tsy mety io fitantananareo azy io fa ataoveny zao eo indrindra ny tena resaksika ao anatin'ny interview atao am'lay resaksika farany teo zay Francis hoe les mesures de compagnement ampiarahana am'le izy no mampitahotra ny mpitondra fanjakana satria nisy olona avy any Tomasina omaly mety antanareo fa ahoana olona manao évacuation sanitaire makany ivelany vasaniny io dia io zany tonga de fandrotean'ny fanontaniana hoe ahoana manao ana tena enjana be ngo izy raha ohatra ka i Tomasina iny tena hoe akatona tanteraka tsisy mahazo mivoaka fa loza amina tambo izy satria lay tenen'ny premier ministre tamin'ny lady teo nge marina tsy misy kianina mihitsy le hoe ny mpitarika posy de ny sakafo hoan'ny zareo rapitso io de daviny mpitarika posy androany io totoy izay any koa ny sakafo ny fianakaviana anankiray ny velomin'ny tuk-tuk na ny cycloposy ireo le mpivarotra maka entana androany maraina de amidy androany de ny tombony iny ny sakafo rapitso ireo zany mbola misy manentaka ihany etsy am'senam masery anosy be enjana be manjoan'izy ireo satria tsy maintsy alaina vao maraina be ireo entan'ireo mba hamidy maraina kosa ny petsena amin'ny fito eo ny metsena maraina ka i Tomasina zany de nisan'ny mavaivay satria ry zareo koa nanana ny fipetrana mipetraka taminy ka nilaza le ponina anankiray avy any Tomasina io zay nanao évacuation sanitaire ao any andafy izy fa raha io Tomasina io izy ny fihezina mafy be de misy ny korontana madinika ary rehefa nitranga moa zany tamin'ny fanakatonana voalohany any Tomasina ary io tsy Tomasina rery fa era Madagasikara mihitsy raha vao tena piarina tena arabaky teny ny fepetra zay raitsy ny fitondram-panjakana tena tsy zakan'ny malagasy io ary tsy ny malagasy ihany fa ny olona rehetra ty amin'ny tany andalam-pandrosoana de saika mitovy daholo hitantsika angamba raha tamin'ny tele na tamin'izay mahita an'izany ny tany Kinshasa any amin'ny fa Tomasina efa namaky trano namaky magazay raha tsika nahity reny tsy tsara zany zavatra zany hoe rehefa tsy avelanao mandeha miasa zay de vakinay tsy magazain'olo itsy azahoanay écran plat ataonao inona écran plat amidinay tsy ambadika atsy araizany télécommande oay le azy ny ao Abuja ay zany any Nigeria ny ao Johannesburg ny ao iny faritra Afrika rehetra iny rehefa tanàn-dehibe de lasa tsy maintsy misy an'izay daholo satria mitovy isika rehetrarehetra reo samy izay hoanina rapitso tadiavina androany daholo ary de noho izany sahirana fitondram-panjakana rehefa atao ny interview alaina feo le olo anankiray ohatra ny any Maroka zao ohatra zay azo lazaina fa Afrika efa mandrosondroso Afrika efa fotsifotsy de antanina le olo anankiray ahoana fahitanao ty fanapakevitra raisy ny fitondram-panjakana hoe aiboka miverina miiboka ndray ty ny aty Maroka
za tena mahita hoe mety aloha izy tena ratsy zany mianaka be io aretiny io a tena hitako hoe tena tonga fotoana tokony anaovana azy ny fitoram-panjakana ty fanapaha-kevitry ty atao interview ndray ny olo anakiray tena tsy mety amiko mihitsy aloha io zavatra niasa mandrara efa manomboka miainga kely ve de tonga de ajanona dahoany raiky io hitanao zany zany na ny olo pirenena azy zany a samy manana ny heviny ka de ny afarany de hoe fitoram-panjakana ataovy zay ataonareo ataovy zay ataonao fa fanamtao vola ihany ianao ko enjana be le mitondra olona aloha tsy mora mihitsy satria ninao raha manao an'izao kianina manao an'izao ndray kianina de tsy hita inona ihany ary zany le atao anatin'le izy olona samihafa samihafa koa aloha le izy finoana samihafa ohatra zanaka ao an-trano ihany ka noho izany a de efa io izy io ary mandeha ny ayahy ratsy fa tsy ho afaka eto ambony tany eto mandrak'izay tsony mihitsy ity aretina coronavirus ty raha ohatra mba mahilikilika makany anaty ala any ry le rony reo zany ato ambony tany any zany ato ambony tany izy aloha za mba etsy hoe mba tsy aty tanàn-dehibe aty tany anaty ala nge fanadidina an'le izy nge tany anaty ala nge izy io mipetraka tany efa manarivo tany amin'ny tany ohatra fa nisy an'izao pangolin zao nohan'ny olombelona le olombelona nge ny tena ratsy lo zaza jerena fa le tsy retsy olombelona retsy angambako eny de averina aloha iverina anaty ala io ala mihitsy mijereko e ny pangolin de biby a ohatra ny manana hoditra ohatra misy kirany ngeda be zay le izy nefa biby mandeha ty an-tanety de ohatra zany koa hoe any misaosoria fany na ramanaviny misy azy hoan'ny olona daholo reny aiza moa tsy ho voany ty aretina isan-karazany ty ny olombelona na ny sida koa range fa tena marina misy olona nihinana rajako nge na tonga n'izy zay na tonga n'izy hoe nisy olona nihinana rajako nenge satria misakade le feo ka eny eo zany natonga ny malagasy matahotra malagasy raha reny zavatra fahafy reny rehefa miteny ny gasy hoe tsy azo hoanina ny goaika tsisy mihinana goaika ary ny any amin'ny faritra androy ara de milaza mihitsy hoe mahafaty ny mihinana an'io tsy mahafaty ny mihinana an'io fa efa tsy nohan'ny tolo razambe taloha de tsisy mihinana an'io ny eto amitsika mbola vao tamin'ny folo taona angamba zay nisy nihinana kankana nefa opa zany a hoan'ny kankana nisy olona nihinana kankana teto nanomboka tany amin'ny folo taona lasa ary tsy vitany hoe kankana endasy na hoe na atao lasopy fa kankana manta be io a no hoanina de reny zavatra reny nisany tsy de vovoan'ny gasy reny ary mampitahotra antsika malagasy reny ny bibilava mihinana bibilava zany mampitahotra antsika zany mahafaty zany bibilava zany misy zavatra ao anatin'ny bibilava io a mahafaty tokoa rehefa ela makarary zany de mahafaty raha fijery azy hoe tsy hoe mihinana bibilava koa ry zareo tany Ambatondrazaka hoana le tsy barona le bibilava ataony zareo am'le hoe deo moa ianarana eny tsy maintsy zay deo dola isy le tsy maneniny ty deo mihinana dosa tsy fantatro menarana inona avy de hoe mahita koa ny ety amin'ny faritra izy de sanziny a Madagasikara eny sisy fa raha zanakeo rara izy de edo afaka fa misy mihinana doa boany eny doa ay ve banque of Afrika ka raha mihinana do ny any Atsinanana ka mahita bibilava ngedangedana eny andreo fa de mihinana any keo de mety harary ka eo zany le hoe mihinan-kinam-ponan'ny aviny ty tsinimola ino moa tsinimola ny lahy le izy fa tsy laka tsinimolahy tsy ino tsinimolahy zay mihitsy tsinimolahy tsinimoalahy zay mihitsy manomboka mety mihitsy tsinimoalahy sarotry ty teny malagasy ndraha zao tsinimoalahy tsino moalahy tiaveny ty resaky fa de ty finanan'ny olombelona karazana biby tsy fantatra tsy fihinana loatra ty ny fihinanana amin'ny zavatra hafa angamba aloha mbola tsy nampaninina atsika raha teto Madagasikara ny ohatra zany hoe naka apalibe manta de nampangotrahana fangaro tamin'ny hazandrano asina hena le tendakany ty natao saosy fotsiny am'izao ary voatabisy tongolo fotsiny zavatra tsy fihinana ty meriny zany nefa hoan'ny any anindrana tsy nananany voasina aloha izy
de alaina aloha raha ohatra ka misy ditiny izy avela aloha hiala ditiny de tena voasina somatsara mihitsy de tetehana mbola tsy de misy an'le voan'ny ngezabo iny ao anatiny iny na misy an'iny ary tsy maninona mihitsy tetehana de alaina iny ohatran'ny vorovorokeny ao anatiny iny atao saosy reny ko nga hoanina koa reny ohatran'ny reny mihitsy le hoanina am'le izy ko zavatra mbola tsisy an'le hoanina tsy mamy izy raha mbola mataka ahoana ty rakoty rehefa aveo resaka an'le vanille inona loka rakoty ahoana be ahoana tsy maheno zay miala tsiny aloha ampianao raha aloha atao de mofandrina ianao za miresaka zany inona ny lokanao nareo fa mametraka tena fanontaniana foana satria hoa ny fanaraka am'le miresananareo teo ihany am'le resaka fepetra zany de zao manolotra hevitra raha ohatra mety raha fa tsy mety de miresaka raha ohatra misy statistika avoakan'ny fanjakana isaky ny atoandro de izy iny raha ny tena mariny devoir d'information zany hoe adidy manome vaovao fa raha ny fahenona ny zavatra tenenina isaka atoandro momba ny antotanisy kely miakony any amin'ny fihetsiky ny olona amin'izay fepetra atao eto zany zao tena misy fanontaniana goavana be apetraka de raha ohatra misy tompona andraikitra moany mandefa SMS izy na milaza fa misy tsy mifakahazo ny resaka sasany tamin'ny alahady sy mimaly ny ambony indrindra ny teny ohatra ny prime ministre zany de aveo misy ministra miteny ao anatin'ny fomba fahazahoan'ny olona tsotra re tompoko ny olona tsotra raha mihaino tele na mijery tele izy na mihaino RNM izy na ohatra zany re tompoko tsy tena mazava le izy matoa le olona ohatra ny lasa manontanontany foana zany satria afaka misokatra tokoa ve zany varotra ohatra tsy tena mazava io ny antony ny fandehan'ny statistika sy ny aretina nandritra ny 3 herinandro sy ny fivoarany tsy manamarina hoe misokatra satria nefa ny fisokafana mahafaly ny olona ny asany ihany satria tena ilaina le izy zay ny ray faharoa ny orinasa tsy miankina sy ny fanjakana ataoko somary en parallèle zany zay tsy taloha moa zany zay sangisangy zarotenany atao am'le izy fa ny fanjakana manao service minimum ny vola miditra amin'ny orinasa tsy miankina no hoany amin'ny fanjakana andoavana ny karaha mampiasa fanjakana indrindra avy amin'ny service minimum zay ho ataon'ny orinasa tsy miankina koa zay le resako zany mampifoka be aloha zay fa fanazavana an'io tokony ampiana ohatra afaka miteny atao mirivotra ve zany solitena avy ao ministera ny varotra sy ministera toekarena ministera ny fiarovana ny atitany sy ny avy any amin'ny primature hoe ahoana tokoa fa tsy ampy le fanazavana ty tokony hoe eny ara tompoko le saka ty mangalapina anaty hoe tsy mimi raha aveo ary fangaty ty kadrazaka ny kadrazaka ny endasina manaizo hoe ahoana ny valiny zay tokoa ny loha satria lasa mifomafola izy mifomafola izy inona ok piba ndraika piba misy olona avy any Turquie ty hitako tazako mandalo misy mihaino anareo avy ty Turquie ty misaotra avy any Turquie mihaino an'izy ny afirina 12 izy le olona ny antso teo zany mba intéressé atao anaty toka gasy atao anaty toka hono dia fanafodina zavatra mangidoloza tany tsy dole izy ka manditra arakaraka fa nilo kosa mesina aferina zavatra io daholo manditra le izy fa fatako zay doza ndray tsy fantatro hoe manino fa le izy ohatran'ny bois de rose atao anaty toka gasy ihany nisy an'le bois de rose atao anaty toka gasy le netiko ndray mandeha ry ohatra tsara fa nisy kila le izy misotro azy iny ray za tsy teoko gare taria amin'ny tanàna tary fa ohatra mibandy anankiroa fotsiny misotro le tsy tatila izy ka tsy tatila izy taria amin'ny tanàna tary le fotany iny RDJ de hoe olona anankiroa ihany tena misotro ohatra ray aja misotro azy izy te libera no misotro azy zany tsy raha tsy diso tam'izay fotoana zay le izy le toka misy bois de rose iny nanandrakandrana daholo fa izy mangidy mahakamo sitako ratsy ane izy io e tsara ho an'ny anina ho an'io mampanao an'izao ratsy io toka io ka ratsy eo iny le misy aferona mandotra na aferona do iny ka hitanlasany famanao an'izao zao le piba le izy mampalahelo Raha pitsindraisantsika vao afaka miona za efa malahelo vetivety izy zany
za tory any tsy maninona ka fa matory anetoko tamin'ny miaraka amin'ny akoho zany ianao tena tsy mety amiko zany ka tositosy any avy aty amin'ny akoho fa tsy aloha mitady pikafa tsy misy maharatsy ny elanelana afaka mifandray tsy tapaka amin'ireo olo tianao foana ianao satria isaka mividy hoana milina iray dia mahazo hoana naity kato azona antso hatramin'ny 9 minitra sy na SMS fitopolo sy na 20 méga tsindrio ary ny 444 étoile 1 étoile 2 amin'ny vidiny arivo ariary tolotra manan-kery hatramin'ny 2 aogositra 24 Orange. Arovo ny tenanao a dia arovo koa ny hafa ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano faharoa tampeno milantotsandry ny vava sy ny orona raha mikohaka na mievina atao fahazarana ny tsy mandrora na mandrewaka eny amin'ny tany atao fahazarana ihany koa ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiaraba raha mila torohevitra ara-pahasalamana na misy tranga mampiaya dia antsony 910 na 710 amby sodivitra sodivitra ka zay Mihinan-kena Paul. loha hevitra ny ainga teo hatramin'ny voalohany moa zany fa atahoana fa ny fahamehana tsy maintsy kotiana ihany dia niresaka momba n'ilay fandarana hitako tamin'ny télévision omaly oa dia ilay vanille avy ao la réunion zay nihamboan'ilay réunion mihitsy fa dia tena nenay ty ozy izy no anisan'ny tsara indrindra ny taux de vanilline ambony be indrindra maneran-tany raha ny filazany azy io taux de vanilline io tsy niteneny hoe firy kanefa eran'izao tontolo zao dia mahafantatra fa i Madagasikara no manana vanille tsara indrindra sady betsaka indrindra no tsara indrindra tsy fantatro izy eo nanomboka tamin'ny taona oviana no tonga teto Madagasikara teto fa raha ny fantatra dia ny fatry sambava fatry sava ny tena mpamokatra la vanille lehibe indrindra eran-tany sava zany sambava antalaha voemara ary andapa somary efa anatiny tsy amoron-dranomasina fa tsara ny any andapa ary andapa zany no ratsy indrindra ny vanille amin'izy district efatra ireo fa raha ny voalaza dia antalaha no tena reny vohitry ny vanille eto Madagasikara sambava moa ny reny vohitry ny sava fa antalaha hono mahatsara ny any antalaha vohitry ny vanille misy rivotra avy amin'ny be io zay za mieritreritra n'izay misy io rivotra io mety mitondra an'le tsiro ino moa zany be aiza le ty zany misy bengy ao atsimon'ny antalaha hoe be d'antangile tsy fantatro se ny anarany fa i antalaha mako zany raha samy mbola darofan'ny cyclone raha samy mbola darofan'ny cyclone maro antsetra antalaha sambava voemara i antalaha man'ny angano indrindra am'ireo satria atsimo izy ka izy ny tena voafo indrindra am'ireo rehefa vangon'ny cyclone dia ny hazo any antalaha nge tsy mahitsy fa somary menjera makary daholy ka za mieritreritra hoe anisany mety mahatsara ny vanille any am'zareo koa zany ny fitsofan'ny rivotra masina maro be moa zany ny zavatra antony mahatsara azy mahatsara sy maharatsy ny zava-maniry anankiray satria ny azo ny vanille dia 100 metatra miala ny moron-dranomasina ny voalohany am'ireny ny nofo tany ny nofo tany hoe karazana tany manahoana mety am'ty zava-maniry ity kotiny zay raha zay la esorina le sarim-bavany lava ohatra am'teny la nofo tay aleo anaovako ihany am'zay mba misy fofo tany toy izo ary nofo tany voalohany ihany faharoa am'ireny ny toetrandro manahoana ny orana manahoana ny hafanana amin'ny toerana iny ny hamandoana indrindrandrindra ny manarakaraka eo mandolava zany tany io ao anatiny satria ao anatin'ny toerana mandolava reny toerana reny fa rehefa maraina fa ny zavatra anankiray adonidonoin'ny olona matetika ny haavony miala amin'ny ranomasina satria ny ininy izy tao ny altitude ny toerana anankiray zéro moa zany raha ohatra hoe mody ranomasina kely ny ranomasina dia zéro eo amin'ny zéro izy zéro zany 1 mètre eo zany nen'ireo le antalaha miala amin'ny ranomasina ianao dia efa tsy zéro ntsony eno efa 1 mètre zany ny ranomasina na 2 mètre efa tsy manana fa any be orana zay mihitsy le izy ka ary dia aza donoina fa tsy ny faritra savarery no mamokatra vanille izao fa tato anatin'ny folofolo taona mahery eto zao dia efa nihany anatsimo ny fambolena vanille mamokatra zao manakara am'izao mamokatra miana varatra koa miana faritra loatra any am'izao misy manao vanille tsy haiko am'ty andilamena ty ngamy zay raha sy diso amin'ny atsinatsina manao vanille daholo ny olona amin'iny
be fa betsaka zany zao Eto Antananarivo moa dia misy mamboly vanille fa ny valiny aotra. Raha ohatra ka mamboly vanille amin'ny ahoana? Mamboly vanille eo tokotany ny olona dia mandady be fa tsy mamelana aby izy. Mamelana ka. Jereny moaly fa tam'lady aloha zany mbola tsy mamelana ny la vanille eto Antananarivo ary dia azo ampananahana mihitsy izy eto Antananarivo raha mahay an'le fananahana azy ianareo maka an'ilay vovony. Fa vaizany lany izy iny. Ny lany any eo akaiky ny vaviny eo. Mitovy mifanakaiky any le izy fa raha ny tokony izy ara-boajanahary dia misy insecte na bibikely mamindra an'ilay vovobony makao anatin'ilay lahimbony makao anatin'ny vavimbony. Fa am'izao fambolena azo lazaina fa efa moderne zao dia olombelona mampananaka azy ary dia sokirina tatana kely amina cure-dent zay le vavimbony dia mba hidiran'ilay lahambony eo dia ketohana amin'ny tananao le izy dia somary afotra le izy mba tsy hiverina dia le izy arahana zany ohatran'izany amin'ny radio sy ny télé ohatran'izany ohatrany hoe mazava fa rehefa tena manao an'izy ianao tsy hita voaka fa mba mahalala fotsiny kosa mahalala fotsiny kosa ny olona le teny nanana ny tena fa tena fa misy olona mataro voaka eto Antananarivo renivohitra misy la vanille eto fa zany hoe mazava ho azy tsy maintsy ambanimbany ambany mihitsy azy angambany mitao de vanilline ary dia fa io mila asina frigidaire dia asina rano-tsira fritiritiky matetika mety miakatra ny tao de vanilline raha ohatra hoe asina siratra amin'ny tanany ino moa le asian'ilay sirany eo ambany javaka tsy mila asina sira zany ka iza nanao sira be raiky tapy tao ambanin'le teo ambony hoe coco ndray zay izay ngamba le coco tsy sira akory no ilaina fa ino tsy mila sira ny coco fa mahatanty sira zany hoe rehefa maniry any amoronmoron-dranomasina iny zany izy tsy midika hoe mila niny condition na ranomasina iny akory izy fa mahatanty izy na dia misy sira aza lay nofotany fa ny mahatonga ny coco na le voanio tsy misy voaniny aty voatany dia noho ny haavony miala amin'ny ranomasina tsy mety am'ho mihitsy ny eo raha vao lavitra be raha vao avo be ary ina le tolana le atao tolana daholo ny javaboary rehetra fihinam-boa tolana homby ahoanao zay lahy fihinam-boa za io le vanille teo za mpanao vanille zany hoe mianatra an'le izy dia avy eo mamboatra an'le izy dia mety le vanille ohatrany hoe raha ohatra zao le fela raha ohatra zao sa le fela cornet aiza dia tatahana le zay tsy mahita fatako ngeza be le cornet dia tatahana eo amin'ny kibon'le felany mbola tsy mahita zay anatiny ao anatiny ao misy ohatra zao aloha hitsoriko ny telefona dia ataoko le pauziny ohatray tsy mahita zay ratsy be ndre zao anay le tany am'le mbola eo hatramin'izao misy miforokity le vaviny aizy zay nge tsy mahita dia misy miakatra manao an'izao le lahany dia aforotra le lahany dia akarina kely sitonina amin'le fanjaitra le cure-dent le vaviny dia atsofoka ao ambany ao le izy ao anaty felany ao daholo zay misy lahy misy vaviny fa le izy mora hita ihany rehefa jerevanao ao zany le izy dia le ankizy classe de 3e reny na le 4e reny tsy avy manatiny hoe aiza mivavimbony sy ny lahimbony am'ty verina kely fotsiny ako amin'le resaka nataoko le 5 ara mahay an'izany le fanontaniana le hoe misy ao ministeran'ny varotra sy ny ministeran'ny toekarena sy ny ministeran'ny fiarovana ve afaka mifanaraka tsara amirina anazava satria betsaka ny ohatra manjary aty amintsika izy ohatra manontany hoe iny ihany marina satria ny mpivarotra mivoa dia ny polisy manakatona dia misalasala eo zany le izy satria le zavatra nytenenina ho amin'ny famafao misy le hoe économie non essentielle zany resaka varotra iny fantaniana apetraka zany zay aloha mino isika afaka geonity mety tokony azo valiny momba zay fantaniana faharoa amin'le resaka servi inona miditra indray ry le taitaim-bombony ry hoay le tia hoaniny iny indray zao le zany mahafinaritra le direct dia iny koa ry larisa fa lasa le karama fatrony rehetrarehetra andray karama feno amin'ny fiainana amin'izao misy ny karama feno amin'ny asa tsy miankina misy ny karama zany hoe ny olona mandray karama isambolana hoe karamatsaka fa misy karamatsaka fa misy kitaplatsaka fa misy olona le isan'andro mitadiavina zany amin'ny fanampiana ny olona tsy manana ny hoanina sy ny andavanandro mpiainana efa tsisy hevitra dia abidy ny fanjakana zany io manao an'le izy
taony tsara le izy mbola misy maramara ihany any fanizarana azy tsy olana eo amin'ny resaka karaman'ny olona mandray karama isam-bolana am'izay vazovazary tena ny ataoko hoe ny allo tsy tapaka ka sao de miteny ratsy eo laha le any ty orinasa tsy miankina sy ny fanjakana raha ataoko en parallèle ohatran'le teo a ny fanjakana mandray karama feno zay ny mpiasa-panjakana amin'izao ny karaman'ny mpiasa-panjakana dia io ny atao hoe adidy administratif ny fanjakana io zany manome ny karaman'ny mpiasa-panjakana raha misy ambiny anaovana politique de développement zay ny akapobe zavatra ato amin'ny orinasa tsy miankina avela miasa le orinasa tsy miankina le orinasa tsy miankina amin'ny akapobeny ahoana ny fepetra fitaterana ahoana ny mba mesure raisiny ao amin'ny atao hoe ressources humaines na direction personnel tsy ampy information momba zany isika tsy ampy ny vaovao mba lazaina avy any ekipy na tsy ala zany ka tsy ampy ny vaovao avoaka avy any amin'ny tsy miankina rehetra any fa lasa mifampibitsibisotra efa manao chômage technique eny hony efa manao service minimum raha ny fantako zao de efa misy orinasa goavana be anankitelo tsy afaka manome info tena mazava miampy moa ny vaovao avy any amin'ny administratif ampanjakana zany hoe ahoana marina ny tena fandehany amin'ny resaka fandavaketra sy sisa zay le ilana tableau de veratsiraka raha ilaina hoe isaky ny ariva ohatra ao amin'ny télé misy manko miteny ka efa miteny amin'ny télé la de na raha tsy te eny sy sisa raha am'izay lafin'izay kosa aloha ka ho tenenina an'izay le olona miteny sy menimenina de aleonareo hoany raha ohatra ka amaly ny fanamariana sy ny tsy le tsofina rehetra ny olona ka hoe ka efa tenenina le izy ka zao le olona manko lasa kirikirianina le izy rehefa aveo hoe ka efa anteny atreo angamba lasa lava be mety hoe kazao de tsofa tam'izay mbola kely fa tsy fantatry sy notenenina ny dadany anarany iny ndana levo le tsofa fa de miteny izay ndana levo le tsofa de miana any zay de ozy izy hoe kazan de efa fantatra hoe le kazan zay ka tsy ino moa laha teny avy any resaka fa lavanille tao la réunion morisy mbola tsy niteny ny vokatra lavanille am'izao fotoana izao efa iantsika tsao azafady efa iantsika fa efa nanomboka ny vatra lavanille eto amitsika eto ny sokatra fomba ofisialy ary de fantatra fa kivy ny tantsaha mpamokatra lavanille maitso io zany hoe vanille mbola tsy voakarakara zany fa mbola le izy maitso iny tangosana fotsiny de tonga de hoentina amidy iny izy io 4,000 ariary ny vidiny 1 kilao am'izao 4,000 ariary na 40,000 ariary io de na kivy ny tantsaha satria nanantena zareo fa mba ambonin'izay kosa aloha ohatra hoe mba 10,000 ariary farafahakeliny ny sasany fa ny akabeazan'ireo tantsaha reo de nanantena fa any 2 hetsy ariary any hoany 200,000 ariary ny vidiny 1 kilao amin'ny lavanille betsaka ny olona tonga teo amin'le fotoana toerana ivarotana an'le vanille de hoe andao amidy ary ty ozy izy le tompon'le vanille de andao ary vidina ozy izy le mpividy an'le vanille l'izy de rehefa tena natao teo ny resadresaka de ohatrina l'izy 4,000 ariary tsy amidina iny anay ary be de be ny tantsaha tsy nivarotra ny lavanille io kanefa de rahantsika malala fa io faritra sava io de miaina amin'ny lavanille ary na ny sakafon'ny olona na ny fampianarana ny zanany ny ankizy moa zany zao tsy mianatra na ny fitafiana na indrindrandrindra ny fahasalamana de miankina amin'ny lavanille io daholo amin'ny faritra sava io tsy nyray volana fa neritaona maninjitra mihitsy de miankina amin'ny lavanille io daholo am'izao fotoana zao tsy fantatra hoe ahoana ny hoavin'ireo olona reo satria ireo olona reo koa tsy nanaraka ny fivoarana eran-tany la retina hoe coronavirus satria inona maromaro fa misy ifandraisany amin'ny fivoaran'ny coronavirus ity aretina ity vidina entana lavanille ity satria ataon'ny amerikana ina moa zany fa mandeha ny exportation mandeha mbola mandeha fikarakarana aloha le izy mbo lasa vanille mainty fa lasa mividy an'le vanille synthétique kokoa ny vazaha zao efa ela izy novidiny vanille synthétique io zany hoe amboariny amin'ny fomba chimique ihany hoany zany l'izy miainga avy amin'ny alalan'ny vanilline naturel ihany de mamoaka le vanilline synthétique izy rehefa avy eo de reny le produit le ataotsika anatinaty gâteau biscuit sy namany reny efa tsy naturel amin'ny kapobeny fa vitavitan'zareo apartirana miainga amina zavatra alatahaka ny fomba voajanahary ihany l'izy tsara ihany na izany ary
tsara izy satria tsy mahafantatra an'le tena voajanahary isika raha ohatra zao ka misotro jus anankiray misy fofona vanille de trerentsika fa izany le vanille fa tsy zany le izy ka tsy iny le izy fa ity ka tsika nefa anaovantsika vanille misy fotoana le tahony tsy le maintimainty iny ny alaitsika fa le tahony iny ny alatsaka ao anaty paty siramamy ohatra kanefa ao anatiny ao le izy le ao anatiny le maintimainty kely eo anatiny iny iny misy le vanille iny fa be da be na misy fotoana mbola tsy nalala de boaty siramamy de iny atao nefa le maintimainty iny ny atao anaty ohatra atao anaty sakafo zany zahay fa mahalala za fa mahalala fa izany tokoa le izy fa ny anay tsy miala ao anatin'ny le boatin'le lavalava le maintimainty iny anay ka ny antony miparitaka le maintimainty madinidinika makamokamo ny mijery azy iny ve maniry ve ny voany kely kanefa ne iny le izy iny le tena izy ka le izy le vanilline ka le izy ane azahoana le fofona ihany na de le lengeza be iny satria atsofoka ao anaty mangazo izy iny andrahoana le androina moa tokony izy androina le mangazo de eny ihany le fofon'le izy satria le vanille ao amiko de le vanille farany zay ratsy qualité indrindra nomen'olona tany antalafa tsy nividina akory isaorana azy satria misy fofona ihany le izy na izanaty zany azy amin'ny vanille noir ny taux de vanilline tokony 2% zany hoe 200 vanille zany fofona daholo tsy hatiko ny fomba fandrefesana azy amin'ny zay no anisan'ny vanille tsara indrindra mihitsy manana taux de vanilline 200 fa mety midimidina zay izy ny tena tadiavina zany eo anelanelan'ny ray faingo enina ka hatramy ray faingo 800 eo zany ny tadiavina eo izy zao manana le kalitao eken'ny resa-pirenena am'izao fotoana zao zany mbola vanille maintso io zany hoe mbola tsisy fofona zany izy io fa mbola mandalo fikarakarana 100 zay vao tonga am'lay vanille mainty zay azo amidy iny izy mbola any le izy de fa tadiavin'zareo ho 200 000 ariary ndraiky lao fa ny vanille maintso mazava ho azy mavesatra noho ny vanille mainty eny noho vanille fa misy fofony satria tsy maina kanefa na izanaty zany aza nisy fotoana tena tafakatra hatramin'ny teny mihitsy le olona le malagasy hoe nisy fotoana tena tafakatra hatrany amin'ny 4 tapitrisa ariary ny kilaon'ny vanille 4 tapitrisa ariary teto Madagasikara ny kilaon'ny vanille am'izao raha zao fiaingany zao tsy ho tafavoaka mihoatra ny 2 hetsy ariary io vanille io ndraiky lao satria maina zany lena zany zao ka 4 ariary 40 000 ariary ary manombonomboka efa tsy de mivarotra ny olona malaina ivatra zany ro zareo ary rehefa malaina ivatra zay ianao tsy maintsy mitobaka zany le izy eny amin'ny tsena zany hoe itobaka ny mpivarotra ny mpividy zany hitady ny olona aiza misy de mety hiakatra angamba ny vidiny fa hiakatra kely kanefa azadinoina fa ny amerikana zay anisan'ny tena killatsika voalohany indrindra malaina be izy andeha hanafatretana satria coronavirus ary tsy resiny ataon'inona moa zay gâteau misy vanille any ataon'inona moa zay toka misy vanille any raha ohatra ka ny coronavirus ary tsy resiny izao Chine zao mbola raha be amin'ny andafasana netana any satria mbola zavatra hafa no mampiasa ny lohany zareo ny européenne de mbola zavatra hafa no mampiasa ny lohany kanao zany ny tena olana anankiray io ny famezivezena entana mbola sarotsatra na de lazaina za fa hoe mandeha any ake ny entana fa ireny entana ireny ve ao anatin'le hoe essentiel eo koa mantsy ao anatin'le hoe commerce essentiel ve reny satria reny tsy tena haniko hoanina avoky loatra ka voninahitra fanomezana tsy haniko avoky reny fa voninahitra fanomezana reny aingitraingitra fotsiny aingitraingitra kely tsy foto sakafo reny zay no manahirana ny ty zavatra ty atahorana ny toe-karem-pirenena malagasy mihitsy no hidy bingo satria raha tsy diso mitatana isan-jato maromaro ihany izy ao amin'ny fampidiram-bola avy any ivelany hoan'ny malagasy ny vanille malagasy mampidi-bola be mihitsy no izy azo lazaina ao anatin'ny telo voalohany sady anisany mba mampizesta atsika amin'ny eran-tany izy io tsy ohatra ny letsi iarako tsy ny mpamokatra letsi aloha tompo sy ny mpanongana fa tsy mampizesta ny letsi rehefa hita any andafy ihany ka misy soratra hoe letsi de Madagasikara manandalindalo teo ihany ny tena misy mpivarotra amin'ny opari io nandalo misy soratra hoe letsi de Madagasikara ny sitrika so de fantatr'olona hoe gasy eo aly aza letsi aveny aminareo ratsiny izy zany letsi any andafy zany ratsiny izy zany ny mifanohitra am'izay kosa aloha ny crevette fa ny crevette vao misy soratra hoe crevette de Madagasikara tena tsara kosiny visaka vanana mihitsy zany kasi ohatra ty miandry fanontaniana ilo ohatra manao pôzipôzina Mr Bean reny tsisy fanontany any navarana fa mahafinaritra mahita ny hoe crevette de Madagasikara fa izay letsi na maino azy any télévision ary nge de mahafinaritra satria misy fanadihadiana reny mandeha amin'ny télévision
de any anatin'ilay fanadihadiana any de miteny mihitsy zareo ty dia kakao de Madagasikara anaovana an'ity zavatra ty de ohatrany mientana kely zay anao mijery an'ilay izy raha tsara ny poziny raha tsara ny endriny fa le tsy zay hoa tena mampisitrika mihitsy le tsy mba tatarao moa ohatrany ao za mampisitsitsitsy miala zany daholo ireo ankizy reo zao e ohatrany ao na zany le tsia mandeha tsy amy tahony aloha le izy voalohany indrindra efa mandeha bolongalongany le tsy tsirairay ohatra sakorokoroka anaty boritra kely zay izy etsy amy sisiny etsy tena marina izy zany teneny Francis ary izy tsy mena ny lokony fa ohatra somary mavomavo kely misy maitsomaitso kely zay ary izy tsy pozina zavatra hoe frais ohatra ny zavatra efa maimaina fafa ary izy tsy ngeza fa madinidinika hitanao hoe tena ohatran'ireny le mety manday ianao rehefa tonga any tena tsy marina kosa za fa tsy le tsy de Madagasikara zany kosa io hoe faneniany aminay tena amilay beky jereo sariko ty zao miara makasary amle tsitany mananjary maitso tsara de mitoroboka eo ary izy anaty boritra kely zany isany ngezan'le tsy any ny antony voalohany aloha tsisy maka mihitsy nany tsisy manao exportation ohatra sarotsatra am'zalampanao exportation angamba ny maka lizy any fort de confiance kanefa manana port ngeza indrindra ito Madagasikara ny ehoala tokony azo andoanana ny lizy engava tsy fantatro hoe fa resaka avo be zany satria ny fihevitro tsy fihevitra reo ny tompo de izy ataoko io no ataokotako eo ty indray raha goty anina tondra letsy eo ary na letsy na vanille na girofle na ohatrany rehefa mandinika tsara ny ara-toekarena ny varotra iraisam-pirenena momba n'ireny entany reny de afaka miteny pahatsorana raha ohatra ka mpandinika tsara ny varotra sy ny toekarena io mbola lavitra be tsika mbola lavitra be hanampanatretena ve ny tompony andraikitra hiteny fa mbola lavitra ny ady raha ohatra ka hoe resaka ny anaovan'ny olona ny kakao atsika anaovan'ny olona ny huile essentiel atsika amin'ny fampiasany anazy ihany zany sy proportionnel amin'ny tombony tokony ho azontsika raha ohatra tsika miroso kokoa fa io ndray nefa ny ampatsorana koa ny tenenana hoe tena lakile ny resaka exportation sy ny resaka fidirana ny vola vahiny sisia mbola amin'ny fanjakana ihany raha ny tokony ho izy satria raha resaka vanille iverenana kely le izy fa misy kisarisary ataoko toa ohatra zao le vanille am'le eto ankavia hoy madame Hélène tsy zavatra hitanay ankavia aiza tsy zavatra hitanareo ahoana hitaka alefa letra eto ankavia le felan'le vanille ty mikatsoko de iny asina tsipika menamena iny le tatahana de avy eo anao mahita ao anatiny ao an'ireo zavatra eo akavanan'ireo le eo akavanana misy ohatran'ny lohan'olona miondrika io io le vavany zany io nga io le ingaina kely izy io de atsofoka ty lahany atao zay itsofohany io atao zay itsofohany amin'io le misy satria manko tsika ny ray ohatra ty Antananarivo na any amin'ny faritra raha misy vanille maniry eo tokotany ka mamelana de aty ambanin'ty felan'ty le tahony iny zany de eo amin'ny lohan'le ohatran'ny tahony ohatran'ny fanona stylo iny mbola kelikely ny felany io de rehefa tafatsofoka io de averina somary amboamboarina kely moramora le felany raha hitanao mitombo le tsinaina stylo lasa hitovitovy amin'ny angezan'ny tranona stylo mavanina izy zay fa le olana tiako resahana ao anatin'le izy rehefa mahavokatra am'izay ianao rehefa avy eo da aloha tena tsy mahay le fikarakarana satria tena misy dingana efatra na 5 mamboatra izy ampangotrahana de finosina lamba de maininany de avy eo voaina ndray de atapindray de avy eo de misy be de be le izy ampivoaka an'le manitra am'le izy iny tsaiko iny fa iny nefa tsara ihany ampianarina ny olona rehetra satria ny anay zao misy kafe fotony anakefatra koa de ho tazana le kafe de efa mba hainy manao azy aloha fa ny vanille tsy de hay de zay fa le likialanga tsy mihinana voakafe mamimamy am'le hoe asa-panjakana sy asa tsy miankina sy asa raha ohatra ka misy olona manoro sy manampy sy miresaka momba ny karama de ilaina ihany no mifampiresaka momba an'izay samihafa ny fomba ataon'ny orinasa sy ny fanjakana ny mpiasa-panjakana mbola mandray karama feno izy tsara zany ny mpandray pension mbola mandray pension ara-dalàna tsara sady alera tsara ny voaray daholo ny pension tsara zany fahatraiza nefany ny ahafahantsika miaina an'izay satria ohatran'ny cheval de bois mijanona zany le izy de nefa mozika mandeha ohatran'izay le vola rehetra miodina eto amin'ny firenena ao anatin'ny ohatra hoe na ny mpivarotra tomobilina raha mbola avandy raha izy ny vidin'izy ireny zay mbola ikirizako mihitsy ny manazava momba an'izay hoe
amin'ny fanjakana tsiny tsy miankana ve misy dinikasa be atao kapiana amin'ny fanazavana rehefa aveo satria amiko manokana tsampy foana tsampy mbola tsampy ahy mbola tsampy fa tsy toujours afara akory ny zavatra tiako terenina akoatran'izay mpivarotra lehibe oririka manontany mivantana mihitsy eto hoe ny mpitandro filaminana manaka anazy tsy vo ny minisitra mala miteny mahazo mivo daholo efa mofao be ny ondohan'ny zareo raha mba misy tompona raiky trano mandefa SMS fotsiny ohatra hoe inona ny atao zany okay ny atao no atao fandrino Madagasikara vona mandrakariva zay aty ny antily kely izy ke ny antily antily Madagasikara vona mandrakariva zay fa ny antry ny ala kely izy ke antry ny ala zay tratry ny aina ny atao ny antry ny ala dia ny skoty katolika vehivavy kely lava be ny fanazavana ny zany anaran'ny skoty kely zareo skoty katolika vehivavy kely fa ny skoty protestant vehivavy kely dia vorokely no anarany ny skoty katolika sy protestant raha zazalahy kely dia samy lovotô daholo teny bazaha iny ka fa tsy fantatro fa betsaka ny ankizy tsy mahafantatra ny hirany silla zay nataonay tany amin'ny skoty tam'izay mbola zazakely lovotô silla reno tena idealiso akela balo no tena tsara toko tomenaray magli ariko aty mandeha anare miasa ao anaty alao fa miandry anao toko bageraka ao obi ore fa maty lay iloza be lay sherkan lay tigre ratsy tare tsy mampalahelo fantatray ainy larisa zany ka ainy larisa chef penna keo e ay chef tenny io chef penna ay chef penna kalovotô tony chef penna ony izy fanazava io e zany niranay tam'izany mbola kely zay fa tam'izao rehefa lehibe zao lavanila nila tsiny moa lahy ty neviady resaky firisanjato tsy haiko mona firisanjato tokony misy manome ihany koa lotsika hoe firisanjato ny harikarena fao be ny vola miditra avy any velany devise ampidiry Madagasikara avy any velany any ny lavanila tsy lavanila irery ihany mampidi-bola avy any velany any fa eo ry kakao anambanja irery ihany ambanja irery ihany mamboly kakao zay mampieritreritra ihany koa hoe tsy misy manana toetany ohatra anambanja veto Madagasikara ambolena kakao fa misy mamboly kakao eto seroa zay kakao zay eritrereto fa ray karazana amin'ny cola satria mitovy ny kakao sy ny cola ny boatiny samy mitovy daholo ary na ny finanana azy ary mitovy ny kakao koa hoe azo hoanina ohatrany reny azo karipoana ohatrany iny izy fa raha hoanina manta ny kakao ohatrany reny ihany koa ka fa izy efa mainy iny lasa ohatra maintimainty iny efa tena misy fikarakarana maro be mandalo azy efa mandalo fermentation masisy be zay izy ao am'le karana moa sasino io le ao karana ka le ao ambanja ao le mikarakara an'le izy de ny inona koa ny anakiray ty canelle ny canelle tsy fantatry hoe manahoana ny tonnage na canelle miainga avy eto Madagasikara makany ivelany any fa ohatrany nangingina izy tao ao fa ny tena betsaka bizina be mandeha de ny jirofo manao jirofo daholo ary indrisy fa efa tady resy gnalan-jirofo jirofo hoe avelao iny atsimo tsy nanany Madagasikara iny mamokatra jirofo loza atany mihitsy am'izao fotoana zao ary betsaka ny tonnage ny mivoaka avy ao amin'io farafangana hoe vangain-drano hoe amin'iny manakary iny ny ankoatra zany ny kafe zay efa nidina be mihitsy ny vidiny raha mihoatra ny tany amin'ny 50 taona lasa tany aloha tany ny antony anisan'ny voalohany zany aloha de hoe tsy mamboly kafe intsony ireo mpamokatra malagasy fa dia le foto kafe efa hatram'izay iny any mitovy am'izany ny problème ny letsitsika io letsi matoa madinika de le fototra letsi efa ela be ihany no mbola ireo ihany no mpamokatra letsi eto amitsika eto fa vitsy ny mamboly letsi fa ny mahamadinika azy koa nge tsy ny maharatsy anazy le sofrany asina sofrany le izy mba hitahirizana le izy am'le ahondrana any antafy fa raha ohatra ka avelany mainty menamena be fotsiny am'izao le izy simba vona letsy kilalaonay tambola kely asio pibany dilalao vona letsy asio pibany
mihitsy. Afinaritra indray ty arivarivo ty. Efa vonona tsara ve ny goûté? Efa bare daholo e. Miandry topy amin'ny efatr'ora sisa dia raikitra ny tantara mitoy fanesisy ao amin'ny Novegas. Sady efa misy tantara mitoy vaovao roa indray hono. Inona raina? Ohatray, za zao miandry tanamania mihitsy. Dia misy an'le kobay koa ty safelika. Ary samba ny lava maharaka. Amin'ny firy avy ireo mandeha? Tapitra ny farakely dia mandeha ny tanamania 5:10 dia avy eo tonga dia tafa amin'ny enina latsaka fahatelony dia amin'ny enina sasany kobay. Afany ty raharaha ty. Lay foana anio afa nara-potoana miaraka amin'ny Novegas e. Ary makaterana amin'izay fa raikitra ny tantara. Novegas, tantara gasy mitohy zato isan-jato. Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Blédilé Croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Blédilé Croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Blédilé Croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rivotra masiso. Satria sinoa anglisy. Ny Star Times sinoa, zany hoe anglisy kokoa. Fa ny Canal Plus frantsay, zany hoe frantsay kokoa. Dia eo le raikitra le fifandonany samy goavana reo fa ny Orange aloha dia France Telecom, ny Orange Madagascar. Dia misy Orange TV zay Orange TV. Efa mandeha fa ela be ny Orange TV efa mandeha amin'ny telefona ny télé vitsivitsy. Zany hoe miditra ao anatin'ny offre ny Orange isika. Raha tsy diso mbola tsy tena nanaovana dokam-barotra be le izy satria mety ho enjakenjana ny fahaseporan'ny réseau raha ohatra ka hanao an'io daholo ny akabeazan'ny olona rehetrarehetra fa dia efa mandeha le izy tamin'ny 4 taona lasa no nisy fampahafantarana zay zavatra zay fa misy chaîne télé hafa ankoatran'ireo chaîne hitantsika eto ireo le izy dia misy chaîne vitsivitsy avy any Afrika sy avy any Azia any miditra ao anatin'ilay Orange TV zay mbola menoeno kely aloha fa ampahafantarana antsika miandalana eo ihany mombamomba an'izay rehetrarehetra izay. Ohatrohatranao ty miendrika izany zavatra zany tonga dia mijery télé ao anaty telefony ianao ka telefona fotsindrotra zao amin'ny alalan'ny réseau Orange. Réseau Orange fa mety mihinanana ihany ny lafiniara iny zany aramega ny fitenareo azy normal be satria sary eny iny mandeha stream iny ny zavatra iny ary ny zavatra voamarika ny Orange Madagascar dia anisany mpisava lalana foana amin'ny teknôlôjia kanefa rehefa avy eo dia dingan'ireo mpifaninana aminy amin'ny lafiny rehetrarehetra izy rehefa avy eo. Ny Orange Money zao no fantatro nanao mobile money voalohany talohan'ny Airtel Money talohan'ny mivola ary dia izy namela belatra an'io tety sy teroa dia na karazana offre ary ny MMS zay indrisy fa tsy nitatra moa fa tena nanao fanentanana lasa zavatra hafa ny MMS lasa zavatra hafa ny MMS am'izao satria ny natao mihitsy fanentanana momba ny fampiasana ny MMS zay lasa matin'ny messenger moa izy am'izao satria samy mampiasa messenger daholo ny olona rehetrarehetra. Ny tadidiko mihitsy ihany koa ny fanaovana ny fampidirana crédit amin'ny e-recharge zany hoe amin'ny alalan'ny ampitain-davitra dia afaka mampiditra crédit ao anatin'ny telefoninao ianao fa ny Orange nanomboka nanao an'io fa izy mifarana fa izy mifarana raha eto Antananarivo izy mifarana satria zako nanao dokam-barotra momba ny hoe eto Antananarivo hoe allo raha eto Antananarivo dia izy mifarana satria resiny reto namany reto izy amin'le hoe tianao vianina arivo ariary dia manipy vola fotsiny dia miteny numéro ny amin'ny faritra avaratry Madagasikara ray manontolo dia Orange daholo amin'ny ankapobeny. Iny amin'ny faritra Sava iny dia saika Orange daholo amin'ny faritra Diana iny dia saika Orange daholo ary na eto amin'ny faritra Mahajanga koa aza faritany Mahajanga amin'ny faritra avarabaratry Mahajanga dia mbola Orange ihany koa
toy zany ihany keo ny faritry Tomasina, avarabaratry Tomasina de saika orange daholo ihany keo. Ary efa manombonomboka hitako ihany keo fa i Morondava Menavaratra koa efa misy orange ihany, na de eo anelanelany eo aza misy tsy orange. Fa raha izao Tananarivo zao ka izao Manakara zao vatovavy-vitovinany zao tsy orange mihitsy any, tsy orange mihitsy amin'ny vatovavy-vitovinany. Zay nanaovana fanentanana daholo moa reny rehetrarehetra reny, fa atao ahoana fa era Madagasikara de tsy nisy fa ny zavatra mahafinaritra aloha zany de ireo telo ireo a mifameno ihany izy rehefa mandeha amin'ny lalam-pirenena any. Misy tambazotra anankiray io tonga de Tomasina Antananarivo a tsy tapaka mihitsy, fa izy telo ireo mifameno ihany. Fantandreo fa mamita ka miezaka manana an'izy raha ohatra olona tena faritany manana an'izy telo. Zao zavatra mitranga any amin'ny toerana anankiray ianao dia manana ny ina moa zany ny signal réseau aminao feno, fa iry ambony iry azadiny ny le resakitsika matetika iry amin'ny farany ambony telefônina iry misy soratra kely manao hoe appel d'urgence ny azonao atao. Ay tsy anao io antenne amin'ny lalalala be misy 5 bar io 4 bar io fa réseau ana telefôna anankiray hafa fa raisiny. Zany hoe raha tsy fantatro zany raha telefôna ohatrany ao na manao an'izay na iza, fa le anahy zany manao an'izay ty telefôniko ty hoe any amin'ny toerana tsy misy an'ilay réseau ampiasaiko nefa mahazo lalalala be ny antenne 4-5 lazainy eo. Fa eto amboniny ty asehoko an'zareo mpijery le izy zoom eo ty ry caméraman. Eto ambony kely eto misy soratra kely zay tsy zany le ty caméraman. Eto ambony kely eto iny le zoom iny. Eto ambony kely eto misy soratra kely eto manao hoe appel d'urgence ny azonao atao. Kanefa dre ino zany ataon'ny adala zany, aza mbola miala nareo ry mpijery, fa ity antenne ty iza moa zany zao le midina lizy ty kandrasy lokaly mazakazaka io le ty tsy le ry zany vovokitika moa de miala misy antenne io gafy iny tsy tiany ngamba le vovoaka any amin'ny olona aiza zao lizy teo misy antenne kely io hitatsika akaikin'ny connexion io fa io zany tena tonga de feno be ohatran'io misaotranao andry matoa mpanao ny caméra de tsy izy io tsy anao io raha ohatra zany ianao orange ka any amin'ny toerana tsisy orange de mety lay zanakanabaviny atao hoe RTL io na ile anankiray atao hoe Telma io rafozany io ka aza sondriny nareo ay le ty tsy mahazo ny anasy sisa fa ady lehibe tam'izay tany am'le be lo teo fa io matanjaka io le opérateur anankiray io le appel d'urgence io mandeha foana ina izy anazy io mahazo foana io any am'le toerana le lazaiko anareo hoe nahavery anay izahay no samaritaka ry zalahy koa moa le sy milaza koa zay de very aty rehefa zay le very aty io zany de tamy telefôna ity ity zany mba nahazo de tam'ty zany niantso ny ray roa telefatra taminay fa rehefa amin'ny alina be mbola misy miantso ihany le izy aiza manao nareo sa le vadiny zareo hoe ça va kia valiko minina zareo le izy fa tsy hoe vadinay samy niantso daholo vadinareo rehetrarehetra ka za tsy niteny tamy vadiko mihitsy tsy niteny mihitsy ako hoe enregistreo le izy de nonay aty amin'ny rivotra rehefa aveo ramatoa tavela aty anaty ao izy rehefa miresaka amin'ny vadinay satria le izy ramatoa fa za tsy niteny ako hoe very aty raha tsy fa marainy ny andro efa tafavoakary am'le lalan'andro ka tsy ino molahy tiany vety resaky fa resaka mety zany raha imbozy tsy maintsy anao azay raha pitsy tsy ino molahy tiany vety resaky fa anisy mary atao angiangina fa mety tsara tsy ino molahy tiany vety resaka fa zay mihitsy le orange sy ny fanaovany nzao karazana tolotra be dehibe zao zay arahany reto rahalahiny sy anabaviny manaraka azy ateo riny fa tany amboe masona anaovana le hoe dièse 144 dièse le nisy nanoratra mihitsy le dièse DIEZ ny soratany io ataovy ny dièse 144 dièse soratany soma tsara mihitsy le izy ary to sa mety atao kokory ary fa dièse fa ny telefôna tany aloha tany moa zany de ry zareo le Celtel aloha zay vao Antaris tamy 1998 no nivadika lasa adray no
no tonga teto ny Antarisy. Antarisy. Ary tamin'ny 2003 no nivadika ny Antarisy, lasa novaina hoe Orange. Fa ny ambiny kosa tsy fatako ny tany alohan'ny tany, fa ilay numeroko 03311 ty dia efa tamin'ny 1998 no nahazoko azy, ary tsy mbola niova hatramin'izao, mbola io izy io. Le anahy iny zalahy fa tsy mandeha tsony fa tsy hitako tsony le izy le 32 zay nampimenimena za version iny. Zavatra tsy mampino ahy ihany no hoe tsy hitako tsony le izy, azo soloina nge ny puce. Afaka makeny amin'ny agence ene ianao na makeny amin'ny botika de miteny hoe very ny puce koa de soloina le izy. Tany aloha tany no mila karapanondro, fa am'izao le izy mbola mila karapanondro ihany. Fa tsy nanana poste intsony satria sahirana be le mitondra poste ray roa, nefa za ihany koa magaga fa tsy tia an'ilay finday misy mizaka puce maro. Fa tsy double puce iny an'ilay intsiny? Tsia. Simple puce iny? Simple puce. Na atao ny double puce daholo afa tsy tiray ty. Tiray ty ihany ny simple puce kanefa ny puce. Zay no mahatonga ny findaiko anankitelo e. Telo be zao. Double puce anankiroa de double de fa tsy mety any mpitaingina moto manana telefonina roa fa ho very foana ny ray amin'izy ireo. Ary manomboka taminazy olona ty telefony ty de najanona hatramin'ny appareil photo. Zay no mahabe forongo ahy isaky ny mandeha tompoko. Rehefa mandeha de tsy maintsy mitondra appareil photo. Satria ny appareil photo amina telefona de tsy nahafa-po mihitsy. Na de raitra ohatry n'inona aza. Hatramin'izay ka hatramin'izao. Satria rehefa jereko amin'ny ordinateur am'izay le sary rehefa avy eo. Mibotsibotsy nafahafa. Raha manana Samsung ataontsika hoe S4 zao ry zalahy zao. Firy zao ny S4 zao ny Samsung Tsy mahazo le filalaovana azy iny mihitsy ny S20. Ny S20 zany zao de mampiseho sary tena tray raitra be mihitsy fijery azy aloha. Ny anisany tsy itiavako azy tsinona le zoom-ny ao tsy fatako hoe ahoana ny zoom optique io zoom io. Fa hatreto aloha ny fahalalako ny zoom ny telefona dia zoom numérique daholo. Zany hoe zoom informatique, zany hoe zoom na ordinateur zany ao. Zany hoe agrandissement amin'ny alalan'ny souris zany mangeza azy ao. Fa tsy amin'ny alalan'le optique mikisaka lay lentille ao anatiny mikisaka manangeza na manakely an'ilay sujet ho alaina sary. Fa tsy haiko aloha ny teknôlôjia am'izao aloha zany fa de mbola tsy resa lahatra loatra amin'ny sary avoakan'ny telefonina mihitsy ny ako aloha fa mialatsiny ny fitanisanan'ny reo mampidibola avy any velany any, mbola nitanisaitsika teo, mbola zava-maniry ihany zay, ry cacao, ry vanille, ry jirofo, ry café. Taloha moa teo 67 nisy le cavagy. Tadidinareo ve zany? Orinasa cavagy, café, vanille, girofle. Italiana ve sa? Izy hoe mifara misi. Tapidivizy am'lay orinasa mpanamboatra lalana italiana iny kio. Gambogi le tao. Tao madinika nisy Gambogi. Iny tsy ifandraisany amin'ny cavagy. Ny cavagy tena orinasa ohatrandry roso, ohatrandry izy koa ty anankiray ty, Samakodisy. Ohatrandreny le izy fa izy ndray cavagy. De nisy ihany koa nefa ny fampidirana vola, anisany mampidy vola, ngeza indrindra. Avy any ivelany ihany antsika eto de ny fizahantany. Zay mikatso tanteraka mihitsy tafiditra ao anatin'izao resaka confinement izao ny fizahantany, tsy misy vola miditra intsony eo amin'ny resaka fizahantany hoentin'ny vazaha indrindrandrindra. Aporisiana ihany isorako an'ireo le tapitra tany amin'ny volana novambra tany ny taona. Tsy azoko, volana novambra? Tany amin'ny volana novambra no niasa farany zalahy. Mbola nisy ihany fisokafana ane no ny janvier na février misy foana ny touriste. Fa ny hoe ny saison anga, fa saison izy de ohatra nihakely zay izy taty afara ka nanomboka tamin'ny volana marsa teo zany nikatona ny sisy tany. De tsa anisy keo ny mpizahatany tonga avy any velany any fa de samy teto anatiny any. Ny olana ihany keo ho an'ny mpandraraha eto anatiny eto na ny mpizahatany avy eto toerana raha tsy afaka mandeha ihany keo. Satria azadinoina fa anisan'ny vola be ny mpakafo an'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ihany keo ny malagasy fomba fiteny moa ny hoe mpakafo fa ny gasy mandeha manao fizahantany anatiny de anisan'ny nampena ihany keo zany hatramin'izay ka hatramin'izao saingy tsy afaka manoatra intsony, tsy afaka mandeha intsony. Veloma ry folo pointy, mampamangy ry mahajanga, ao zay ry Ambourvy, ry Grand Pavois, any, ry Morondava reny, ry Tsinginy be maraha, ry Libanona, ry Lilonate, ry Nostany hely. Zany rehetrarehetra zany fandehanany gasy, gasy io tiako tenenio, zay mbola andefasako eritreritra mahafinaritra sy derako manokana ary anaovako bravo an'ireo bandy manao fandaharana momba ny fizahantany. Mahafinaritra any fandaharan'ny
mika randrembony laza ao amin'ny TV plus zay mampitsiditsidika antsika rehetra ny fatra amin'ny akapobeny manodidididina Antananarivo tena za tena nisan'ny fandaharana rako kaiko mihitsiny hoe aiza indray no asehony lery aiza indray no asehony lery anisan'ny mahafinaritra koa ny asehony le mana Elize ao amin'ny zahatany amin'ny TVM mampiseho amin'ny akapobeny moa ny le mana Elize somary velambelana Antananarivo ihany fa neny mika randrembony laza no ny fahafaha mihetsika mazava ho azy ny mahatonga zay de manodidididina Antananarivo. Rehefa misy ny fotoana andehanan'ny TV plus mandeha mivoaka ivelana Antananarivo de manaonao fandarana ihany izy mivoaka Antananarivo etseroa mahafinaritra. Anisany amporisihako ny olona ao anatin'ny tokantranoko mihitsiny hoe jereo ty fandarana ty fa tena anisany mafafantatra antsika ny Madagasikara. Farany teo zao ohatra zany faritra antsona hoe Mahereza zany commune ny Mahereza toerana mbola tsy fantako mihitsiny fa de etsekakely etsy Apangabe le ao ambadika tao madinika ve zany etsy le sa le tamin'ny sabotsy tamin'ny sabotsy izy etsy atsimotsimo Antananarivo etsy le izy ao kaikakely 20 kilometatra mialan'ny Anosy Zato sa mialan'ny izy tsy tadidiko teo le izy commune Mahereza le an'ny TV plus io tena an'ny TV plus io ka le ny aty aminay anisan'ny fandarana mahafinaritra ho reny satria zao koa mantsy efa tonga any amin'ilay olana eo amin'ny fandevenana tsika io any kokoa mantsy ny tiako atongavana io manana olana tsika amin'ny fandevenana satria tsy mahazo mivoaka n'Analamanga ny razana tsy maintsy alevina etsy Anjanahary fatatsika ny olana amin'ny Anjanahary hoe efa manomboka mefeno misy fandaovana ofany ary betsaka ny tsy mahay lohan'izay ofany zay itsika nefa eto mivoy foana za mazana miteny hoe i Madagasikara ane ka atsika menakavy rehefa tena tsara resaka ianao amina olona manodidina anao inona moa tsy ahafahanao miteny am'le olona eo aloha ranga zay mba andevina anirotra eto aminareo eto anilan'ny fasanareo eto andevina anirotra eto zay tadidio fa tsy ao anatin'izao fahamehany zao akoa renao no andeha resaka am'le olona ka hoe misy havanay maty de andeha hiteny eo tapitapoka eo tsy pensible tsony zany fa de nzao ianao de efa mandrafeta fihavanana am'ilay olona mihavana minama tsy tsinjovana an'izany ka ny fihavanana de zavatra anisan'ny reharehan'ny malagasy rehefa misy bandibandina manao zany mitona hoe zay ranga anao mariazy ny zokinay vavy zay fa ahoana dao mba hiaraka ho any fa iza hoe izy io any ambany vohatra anay raha ohatra ka mazoto ianao mahazo toranga tonga de mandehana makany raha any misy fantanina anankiray ty izy mifanakaiky am'le hoe anirotra teo inona le tiany anaran'ilay fitaovana kely apetraka ao anaty vatapaty izay misofle mivoaka mamoaka rivotra izy fa tsy mamoaka fofona n'ilay razana tsy mba fantatra lahy inona le tiany anaran'in'le fitaovana hitany la raha misy razana avany andafy fitaovana mihitsy le avany andafy raha misy razana avany andafy ka tonga aty misy fitaovana kely ao anatin'ilay vata ao de mamoaka rivotra makeo ivelany fa tsy rivotra maloto le ohatrany atao am'le tsiko zao tsy sofra tsy sofra lisy ka misy matosy kely zay ao zay vidina 7 millions de francs azafady fa alefasiny lalo ay le 221 60 ve le numéro lay taloha 221 60 mipotra zay zany ty zany mampalahelo tsy takatra mihitsy zay zany mipotra tapaka fa tsy taka anaty répertoire ohatrany hoe any anaty aparato kely zany de fantatry francis ane zany fomba fitadiko numéro manko ataoko ohatran'ny paozin'le olona zany le numéro e fa fijery lana zany ohatran'ny 221 60 ohatran'ny 221 60 ay zay fomba nitadiko an'le numéro fa ny anahy midirako amin'izao tsasakadao fara zao aloha na efa flo aza ny sariko miverina ihany mametraka le fanontaniana pratika raha afaka mba valiny zay mahavaly ary mangataka tompona andraikitra ihany aka tableau mihitsy anampy resaka mba tonga ny olona tsy vitany mahafantatra fotsiny fa mahazo tsy vitany maheno fotsiny fa mahafantatra hoe manampy zany ny information na ny vaovao omena fantaniana voalohany mikasika n'ilay zavatra somary mifanipaka momba ny hoe mahazo miasa daholo sy ny hoe to tsy mahazo indray aloha ny asa tsy essentiel ny valin'iny zany aloha raha ny amanokana tsy azo atao hoe ka tsy niaino ny aino mihitsy ary ny jery fa tsy mazava iny ny faharoa mikasika ny fepetra momba ny ty zao nisy nampome anankiray hoe anankiray ihany ny olona mahazo mivoaka ny trano fa misy fepetra ahafahana mitaingina moto anankiroa fa mila livret de famille zany hoe paradoxe kely mifanipaka ihany zany
de ny resaka anankiray ny momba ny karama, ny momba ny asa-panjakana, ny momba ny teti-bola-panjakana, zany hoe manahoana ny fonctionnement ny administration amin'izao. De iny le ampiana fanazavana le fanampim-bola ve misy natao amin'ny équilibrage na resaka budget any amin'ny karama. Satria manko ny tena olana ahafahana manao perspektiva ny manaraka zany indrindra ho an'ny orinasa tsy miankina sy ny fanjakana zay mifampiankina be dia be de zay fa azo ny olona koa ngamba le hoe sarotra be koa ny anao service minimum amin'ny fanjakana de manomboka hoe ny fanjakana misy chômage technique zany mino fa tsy tonga amin'izany mihitsy sika. Nefa ny orinasa tsy miankina aloha amin'izao zany tsy vitan'ny chômage technique zany fa chômage mihitsy. Izy tso ny videtany eo. Zay ary aloha ino moa ny evendresaka tao momba n'ilay fandevenana ary raha ohatra ary amin'izao fotoana zao enao no andeha hitikotikoti ny olona any ambanivohitra Tanarivo ato anatin'ny Fatranalamanga hoe zay mba ilevina anirotra andevina anirotra etsy aminareo etsy sarotra be zany tsy lasa efa taraiky be anao raha ohatra ka izao anao vao mieritreritra an'izany fa teo fotoana teo aloha teo de mandray feta mambole fihavanana amin'ny olona manodidididina anao fa ny andro tokony olona mipetraka eto Tanarivo io dia tsy avy eto tampotanana Tanarivo eto, tsy eto Tanarivo renivohitra, tsy eto Tanarivo Atsimondrano, tsy eto Tanarivo Avaradrano daholo. Fa ny ambanivohitra eny, ny olona zay azo lazaina fa hoe merina. Tsy de eto loatra ny akabeazany fa ambanivohitra reo, toerandreo fa ato anatin'ny Fatranalamanga ihany izy. Noho izany, rehefa mba mitaotaonanao reo olona reo, any ange la ilana le hoe fihavanana any ange no ilana le hoe fifandraisana amin'ny mpiarahamoniny. Rehefa mba misy fety iarahana, de mba mandehana miaraka amin'ireny ianao. Satria raha sanatrika misy fahavoazana de azonao ataony hoe leo raha zay mba hindrana tany eo kaikaikinareo mba andevina an'ity dadatona ity sanatria andeverana ity dadatona ity fa zahay avy any Voemara sanatria ka mba ohatra ialana amin'le hoe tsy mahazo mivoaka ny Fatranalamanga de mba alevina eto aminareo eto izy mandra-pahatonga ny fotoana ahafahana maka ny razana eo makany amin'ny toerana hafa de jerena zay mety am'izay satria misy toerana koa nge ambody fasana tsy azo andevenany arakarak'ilay olona mifandray aminao. Noho izany voleo ny fihavanana zay foana natonga nanteny teto hoe aleo rangahy rehefa mba manao vakansy aza mba miridiridy makany mahajanga daholo aza mandeha am'izao 10 pointy zao foana mialatsiny fa reo foana ny voatonona fa ny akabeazan'ny Tananarivo ihany de makany am'ireo toeran'ireo daholo rehefa vakansy fa mandehana amin'ny toerana mba akaikaiky io araky ny vola miditra aminao ihany koa sy ny fidiram-bola moa zany. Ino moa ny vola miditra sy ny fidiram-bola tsy raha ihany ka tsy voaterika am'izao Atsirabe zao hoe misy ranomafana azo andehanana ihany koa ankoatra ny ranomafana na Atsirabe any Betafy koa misy ranomafana mbola misy toerana hafa azo andehanana ihany koa ankoatra n'ireo tsy any amoron-dranomasina ireo raha manam-bola moa ianao ko manina raha makany an-dafy mihitsy tsy olana fa atrao amin'ny fahatakaran'ny volanao de makanesa any amin'ny toerana anankiray tsy voatery tsy ro mandidy zao misy toerana azo andehanana somatsara mihitsy amin'izao arivonymamo zao am'izao faratsio zao azo atao manao boucle miaingy ianao eto raha ohatra hoe mety manana tomobile ianao fa tsy manana fahafahana hipetrahana amina hôtely ohatra hôtely lehibe de miaingy ianao eto am'ty de manaraka RN1 ianao de tonga eo Nalavory ianao mivily makany APF ianao de mahazo ny Soavinandrina ianao de makany faratsio ianao de makany am'izao Ambohibar Sambaina zao ianao de mihinana saosisy ianao arianananary ianao eo Sambaina ianao de miverina manaraka ny RN7 ianao de miverina ianao makatia aniny izy teo makatia matory raha tao tsy tenenao de mahazo anatany fotsy de Ambatolampy de Benjy de mody eto Tananarivo ianao vita ny ray andro io vita ny ray andro zay miaingy avy eto Tananarivo ianao mandeha amin'ny RN1 de mivoaka tsy fatako RN7 RN4 mampitohy any Nalavory sy RN7 ataovy un bis fa tsy maninona ohatrany tsy un bis le izy za tsy jerentsika vetivety aloha rehefa avy eo omeko le izy de 7 bis hoe avy eo andraso aloha fa omeko le izy hitako ato le izy raha avy eo Tananarivo Antsirabe de Ambobary mampitohy any Soavinandrina mampitohy any Ampefy tsisy hitako fa tsy hitako ny anaran'lalam-pirenena le izy avy eo Ambobary Sambaina 43 tonga eo Faratsio Soavinandrina minaminana any izany 43 ve 43 iny ary dia tsy omeny eto hoe lalam-pirenena fahafiry le tia tsy mahiry zareo de fa ahoana ko ary te carte routière ty tadiavitsika miadany eo le izy rehefa avy eo fa tsy maintsy ho hita ihany zay ho andrindra fa ho anareo mpanome sopapa azo atao zany manodidididina an'ireo
de am'ireo ianareo rehefa matetika misy olona ohatra hoe misy olona miguide anao mitondra anao avy eto Antananarivo ohatra hoe andao mba ho any aminay e mandehana mety makany be enjy ianao mety makany Manjakandriny ianao misy ambobary sambaina koa ngeo Manjakandriny ny ambobary sambaina zay fantatsika de ny ety amin'ny RN7 fa misy ambobary sambaina eo Manjakandriny eo misy sambaina eo de misy ambobary eo raha toy izy ny lalana makany ambobary iny avy eo Manjakandriny iny mbola tsy tonga Manjakandriny fa afaka anambobary lalana lava be iny de mivoaka aty Andriampamaky ary mihazo ny lalana makany Anjorobe iny indray rehefa avy eo zany rehetrarehetra zany tokony ho fatarina daholo efa mba firy amitsika moa ny eto Antananarivo ty mahafantatra ny fisininy avy eo Merimandroso Merimandroso eo avaratry vato ao zay mandalo amin'ity lalam-baovao ty eto Tsarasory ty no lalana mandeha makany mandalo an'lay aninona tena anarany tanàna iny le ty aninona meo le anarany le tanàna zany le an'ny Soavasoandro mahitsy iny makany alohany misy commune ngeza be anankiray zay eo efa tany efa tsy fantanana tsy Amboropotsy aninona moa lasa Talata maty reny Amboropotsy Ambatolampy tsy mahafotsy Ambatolampy tsy mahafotsy Ambatolampy tsy mahafotsy mandalo any tonga any Merimandroso any ianao misy tany 1.5 hectare misy mivarotra any raha ohatra ka intéressé an'izy mety mora 11 hectare mety mora mihitsy azo ambolena Artemisia tsoma tsara mihitsy ny tiako tenena de zao zany ny tiako amaritana an'izany rehetrarehetra zany tsy voatery hanana eritreritra foana isika fa any Ambovombe na any Ambositra na any Ambanja manomboka amin'ny Amba daholo zany na any Ambatolampy na any Antsohihy na any misy mitandrazanay ka tsy maintsy hoentina any ty razany ty ka ho sahirana be anao eritreritra ao anaty zao fiboany zao hoe tsy mahazo mivoaka na Nalamanga ny mpandevina rehetra de ho sahirana ianao minama mbola tsy tary zao minama mihavana amin'ny olona manodidididina anao ary ataovy zay fomba rehetrarehetra ifandraisana amin'ny olona hoe manana fasana kaikikaiky manana tany razana kaikikaiky mety ho azo indramana tsy voatery ho resaka fasana ihany ange sao de ny olona koa mieritreritra hoe rehefa ho maty zany de mody namanamanana ty aminay ala tsy resaka faty sy razana ihany ange no inamany fa eo amin'ny fahasoavana rehefa misy ny fety aman-danonana zay atao reny toerana reny azo ampiasaina soma tsara mihitsy ohatrany hoe tsy mahita ianao toerana raha manamanam-bola ianao tsy mahita ianao toerana anaovana mariazy ohatra de makanesa amy toerana mbamba voatrany mba mety ve raha ito amitokotokotaninareo eto tompoko anaovana an'ity mariazy ty toerana fitsangatsanganana any fiangonana ohatra fiangonana mitsangatsangana mahafinaritra ange fa mifampiresaha man'olona tsy misy afatsy zay maninona ny nisy merina tsy nisy nanenjika mihitsy tao amin'ny Tomasiny io tamy fotoan'andro hoe manenjika merina ny Tomasiny io misy merina migalabona somatsara ny antony mifandray amin'ny olona tao Tomasina somatsara izy ary tsy akalavitra fa tamy taona 2022 nisy an'izay fanenjehana zay tamy taona 2022 iny le nisy an'ilay fanenjehana amin'ny tena nisy famonona hoe nenjehana mihitsy zay olona merina sy ny avy ety amin'ny plateau nenjehana tao Tomasina tao fa misy merina tomponareo iny izy tao posiposy maromaro mihitsy n'izy eo petrapetraka ao Tomasina ao tsy maninona ary de manontany azy ny avany fenao zany tsy matahotra ka ina ny atahorako zanga nanao ratsy taman'olona zanga ny avonavona taman'olona olona mifandray amin'ny olona rehetrarehetra izy manao rami reo olona be tsy misaraka reo fa de fa tsy be tsy misaraka ihany ny ao Tomasina fa misy any koa ny ireo atesaka ino moa betsirebaka ny fiantson'olona ao Tomasina azy betsirebaka ny fiantson'olona ao Tomasina azy misy an'ireo olona reo mifandray aminy eo manao rami reo olona reo miaraka manao rami izy patron miaraka manao rami amin'io na tsy manao ary izy mba mijerijery eo sotrosotro toka reo olona reo miaraka misotrosotro amin'io na tsy misotro ary izy mba mandray anjara mba manome vola kely mba ividianao zalatsaky manao domy reo olona reo makeo izy mikarajia le reo mampiady-karajia miadiady resaka kely izy na tsy tena tafaroboka tanteraka ao anatin'le resaka izy mba mandraindray kely resaky eny mba fandraindray aman'olona ka rehefa tonga ny rombo io no rovan'ny olona rehetrarehetra milay ty mafinaritra ty satria lay olombelona no mikoty fa tsy lay fiaviana tsy lay firazanana fa tsy misy an'izany hoe malaina merina ny ry malaina betsileo ny asy araraikitra ny rombo ka misy magazana kiray tonga de iny azakazany zala rehetrarehetra de bokotena ao le olona le miavonavona be le olona ary reny olona miavonavony reny ny tena farany zay halan'ny olona indrindra ka mpiavy ianao eo am'le toerana ary tsy vitany hoe miavonavona fa mitokatoka monina ary tsy ianao rery izy io fa ny fikambananareo zany hoe zahay reto fikambanana io tsy voatery fikambanam-piaviana fa fikambanana aza misy mararina rehetrarehetra de sa misy salama aza misy maty velominareo ange velominga inareo e aza misy maty fa velomina
inona moa tsy efa entin'ny rivotra e tsy nova fandarana rivotra tsy miala aminao zany ohatra ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava efatra hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. ny fandarana nefa dia tsy mialo mitsafy ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray alasinao hitanana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra e tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana e Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny panté taxi be